ny fitahiny fahatsika miaraka indray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada fandarana izay tsisy vina aminao intsony hitondrana famakavakana sy fandalinana ary hitondrana aminao ihany koa vaovao maro isan-karazany tsara horesahana, tsara hoadiadiana, tsara velarina ho antsika mianakavy zany mba tonga antsika mba ahafantatra ny tena marina, ahafantatra ny zava-misy, tonga antsika ihany koa mba hivelatra eo amin'ny fomba fijery sy ny fomba famakafakana zany manoloana ny toetra raha-pirenena izay iainantsika amin'izao fotoana izao, taona 2024 taonan'ny fifidianana filoha amin'ny pirenena, izany taona izany misy fifidianana mbola tsy vita teto dia mandeha moa zany ny calendrier isan-karazany, ohatra hoe mbola tsy nisy zao zany fifidianana lehibe an'ny faritra zany, mbola misy commune mbola tsy manana be ny tanàna voafidy araka ny tokony ho izy. Zany no zava-misy saingy nahoana aloha zany no ny zay hoe zava-misy izay de efa io aloha zany zao nefa hoe fantatra fa hoe amin'ity 2024 ity misy iny izay fifidianana présidentny repoblika izay raha ny calendrier ny ao anivon'ny gouvernemanta mbola ho hitantsika eo zay ataony aloha nefa fotoana de mandeha février zany zao ty efa tapitra sahady de efa ty zany efa tsy kodintsony fa de efa marsa indray zany zao de miazakazaka be ilay toetra raha-pirenena. Ankoatran'ny izay tsy maintsy arabaina manokana ny teknisianina marobe na ty am'foibe na ny miparitaka manerana ny nosy miandraikitra ny lafin'ny teknika fa atsika miresaka zany na amin'ny alalan'ny sary na amin'ny alalan'ny feo atsika eto Antananarivo ny any amin'ny faritra ny any ampitan'ny ranomasina any dia be dia be tokoa no manaraka ny raha-pirenena. Nahoana moa tsy hanaraka tanyrazanao eto Madagasikara, ny fianakavianao eto Madagasikara, isika rehetra malagasy avokoa ka de samy mba maniry zany hoe fiainana tsara zany Madagasikara, tena manaraka tsara ny lalàna Madagasikara zay tena hoe mba ho mendrika, mba ho fitaratra manerana an'izao tontolo zao. Fa hatreto aloha zany mbola tsy fitaratra mihitsy isika na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina na de voizana raha ny ambadika any hoe tena modely Madagasikara, modely amin'inona, modely amin'inona moa zany ny eto amintsika aloha raha ny filarana maneran-tany dia mbola tena taraiky isika ka dia io resaka lisy-pifidianan'io anao tsy maintsy vetesina aloha amin'izao fotoana izao, lisy-pifidianana, mila lisy-pifidianana madio sy mazava tsara amin'ny malagasy amin'ity fifidianana ity ary ny olom-pirenena izay manan-jo ifidy de ilaina ny misoratra ao anatin'izany lisy-pifidianana izany. Zay aloha zany taridresaka ihany fa dia misy ny mitady kokoa manokana ny rehetrarehetrany nisan'izao zany ny eny tanàna eny eny avaradrano eny eny Ambatofotsy eny, Ambatofotsy avaratra io fa tsy Ambatofotsy atsimo, Ambatofotsy avaradrano de ao misy quartier maromaro ampilanonana Tanety be ery ambany ery Botona lalana mankany Ambohidrano any zany, ny any Ambomena ry avarabaratra sisa tia atsimotsimony tanàna tia dia ampilanonana sy ny rehetrarehetra iny de manaraka tsara mihitsy ny miara-manonja MBS Radio Mada raha somary mekandrevana de any Tsatsyresy any de mivoaka ny Tsofinondry sy any Anosy avaratra any de hatrany Lazaina Anosy Arivo de miondana ny miara-manonja MBS Radio Mada tsy adinoana ny ao Sonedanana sy ny ao Tsarafara dia tena manaraka akaiky mihitsy ny miara-manonja MBS Radio Mada ary ny betsaka amin'izany de ny remim-pianakaviana tena lolarana mihitsy amin'ny fanarana zany ity fandarana ity ka de efa tafita zay ny kokoa ho antsika mianakavy. Eny miaraba ny namana fanira zava-manantany efa eto ianao dia rabaina anao zany amin'ity fandarana ity ianao moa zany tany anaty Sakoroka tany raha azo lazaina an'izay le tamin'ny Zoma ny sabotsy nandeha tsara ny lanonana tery amin'ny Magoro Tanjombato ny tiako Madagasikara teo foana ny président Marc Ravalomanana treny Abelera teny ianao ny manakambara tsara mihitsy ianao moa momba an'ireny de eo ihany koa ny resaka lisy-pifidianana de mbola isy mpisehatra ihany koa avy eo rehefa avy eo Andriamatoa Rafiredy zao efa tazanao ambadimbadika eo raisitsika eto izy fa tsy maintsy alamina kely ny fotoana fa
fa tsy hoe rafredy cyclone akory fa iny efa lasa fa rafredy zay olo-pirenena tatsa ary anisana nahitra ny tatsakay ka na tonga ny rafredy tonga ty mihitsy ny fahitana mpitandro ny filaminana be dehibe ny ambona ny vavadin'ny Macron beoririka de hoe fangamo fembenana ny vavadin'ny Macron beoririka no anakaramana ny mpitandro ny filaminana zany ny fanontaniany any ambanivohitra de tonga eto zany ny solotena ny tatsa zany amin'ny alalan'ny rafredy mba ilaza izy hoe any aminay any ny tsy filaminana tena manjaka ary ny alatra amin'izao fotoana zao any ambanivohitra any tena manao ny ataony mihitsy vokatry ny fampitehan'ny fiarahamonina aiza daholo ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny tany any ambanivohitra rehetrarehetra any fa tsy ny vavadin'ny Macron no ambenany eo zany dia izay no fanamarihana de miakatra eto zany zao ny solontenany tatsa amin'ny alalan'ny rafredy miaraba namana faniry eny ary miaraba sady misaotra ny herina miaraba ny teknisiantsika rehetra zay manaraka ny fandarantsika am'izao maraina zao ny namany eny amin'ny radio mada ny mpiaramiasa rehetra ato am'ty onjam-peo sy fahita lavitra ity isika zay mandray mivatana izany fandarana izany naiza naiza faritra misy atsika erina Madagasikara sy manerina izao tontolo zao de arapaina daholo ny manerina izao tontolo zao indrindra de arapaitsika satria misy mandray atsika marobe de nangataka ihany koa firaritso de ataotsika firaritso faobe ho anareo zay niresaka tamiko na ny teto antoerina na ny tany ampita an-dranomasina tamin'ny alalan'ny serasera ny tambajotra sosialy moa izany na antso atarby mivatana de arapaina sika rehetra hoy aho efa amarana sady rina ny farany volana febroary satria 17 androany 17 androany de rapitso ny tapitra sa mbola misy gato tokony rapitso ny tapitra zany fa de volana marsa sady tsika zany amin'ny ty herinandro ty zany de efa miazakazaka le fotoana de efa madiva mitady andao sady le 13 ary aloha andao amin'ny mihitsiny trika marika maika hiasika fifidianantsika de hanao fandaminana vaovao sy fitantanana vaovao am'ty firenena ity zany eny ary ny tamin'ny farany herinandro moa marobe ny vaovao tsy tafaraka tamitsika mivantana tamin'ny zoma fa teny akanja teny zany niezaka napita ny ambiance teny beoririka teny vita ny teny beoririka de nitoy teny amin'ny QG batra iny efa fanatanjahantena am'lay be iny fa nakendray zany ny sabotsy teny Tanjombato de arabaina koa ny teny Tanjombato zany ny team Tsimorano tariany débuté Alain Ratsimazafy sy ireo tanora sy ny vehivavy team zany hoe raha tanora zany de ry Zokobe Randrenaso Niry sur Vojanahary Rivo ry Sitraka marobe zareo no ao Tsimorano ao nandro na masaka ny toto na fotsy iny tetsia Tsimorano Tanjombato iny de teo koa ny famtim Tsimorano zany hoe ry Fanja zany sy ny ekipa ry Minso marobe ny eny Tsimorano de navita zavatra tsara tare sy nafinatra ihany koa tamin'ny sabosy tao zay mazava azo tariany distim zany de tona zany de anaovana kokoa reo team rehetra ao anatin'ny commune enambiroapolo ao Tsimorano ny tamin'ny zoma tonga de verenatsika rina satria ambiance be nge tamin'ny zoma teny amin'ny lalana rehetra teny nakeny amin'ny QG Belair fa tsy napozin'ny fitondram-panjakana iny le hoe UNPR de ko iny zany vato ray iny fa mitifidro zay le izy zany le fitondram-panjakana efa amboro zany efa matahotra efa le kanosa velona zany efa tena iainany eo mihitsy le tension lay hoe tena fatahorana zany hoe eto zany zay zavatra mitranga rehetrarehetra de efa le akanosana no mameno le fiainan'le fitondram-panjakana ka zay akanosana mameno ny fiainan'le fitondram-panjakana zay dia nahitana tranga zany iny tamin'ny sabotsy iny satria le tamin'ny zoma marimarina kokoa mialatsiny tompoko ny zomany mazava be ny fanetanana rina de hoe fifampiarabana tratry ny taona sy fanetanana ao anaty lisitry mifidy
efa namparatsika fa tamin'ny faharoa volana janoary de fiarabaniny antoko tim ho an'ny Filomary Karavalomanana ny tanterahana iny amin'ny akabeany de tonga teto Antananarivo reo tim avy any amin'ny faritra rehetra, misy Tomasina, misy Mahajanga, misy Tanitsaranana, misy Tantoliara sy ny sisa zany. Fa ny de mazava ho azy moa zany président Mary Karavalomanana sy ny fianakaviany no niarabaina tamin'iny. Fa misy an'izay le fifampiarabana isaky ny distrika sy ny faritra zany de ho Antananarivo renivohitra zany no kasaina atao zany tamin'ny zoma lasa teo izy de ao anatin'io zany satria hoe ny tiako Madagasikara de vao nanomboka mihitsy ny coup d'envoi na ny dakabaolina momba an'le hoe fanentanana ho ao anatin'ny lisitry mifidy de efa nataony tiako Madagasikara zay tao anatin'le refonte zany de ny voalohany volana oktobra tonga de tetsy amin'ny QG Belera no nanatanterahana zay hoe fanentanana ao anatin'ny lisitry mifidy zay de nisy le fanitarana an'izy hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana Mai satria le izy moa zany niemitra foana tamin'ny faraika amin'ny 30 volana Desambra de niemitra faraika amin'ny 30 volana Janoary de aveo niemitra tamin'ny faraika amin'ny 30 volana Mai de ny zavatra tsikatra zany rina taorina faraika amin'ny 30 volana Desambra zay mbola nadidididina tany amin'ny 7 tapitra isa-tanoany tonga taty amin'ny faraika amin'ny 30 volana Janoary tafiakatra 7 tapitra isa-mahery izy no le ezaka indrindrandrindra nataony antokotiko Madagasikara zany zay tena nanao an'le mobilisation, sensibilisation ary animation an'lay politika publique ny amin'ny hoe misorata anarana isika vahoaka any amin'ny lisitry mifidy de hitatsika zay fahombiazan'zay am'izao fotoan'izao mba jejejo le seny miteny 10 millions no électeur am'izao fotoan'izao na hoe le mpifidy voasoratra anarana any anatin'ny lisitry mifidy aloha zany. Efa manombonomboka ho zava-dehibe zany satria manomboka miazakazaka zany lay mpifidy de io ny eritreretintsika hoe ho atao foana io tahakan'izay efa nataontsika tany volana oktobra tany ary tsitsitsika fotoana mihitsy ny ahafahana manentany an'io la rehefa mivakitsika teto mihitsy rina le lalàna 2011-012 article 21 article 26 ny amin'ny anjara andraikitry ny antoko politika ao anatin'ny fanentanana ny vahoaka sy ny olom-pirenena sy ny fiainana ara-politika mihitsiny zany de sady manome vaovao no manentana zany am'zosy andraikitry ny olom-pirenena zany no asa natao ny antokotiko Madagasikara ka raha depart taty amin'ny 6 millions 7 millions ny azo azy teo le lisitry mifidy zay tany amin'ny volana Desambra tany tokony hataperan'izy dia tafiakatra 3 tapitra isa-mahery izy am'izao fotoan'izao de afaka miteny ny antokotiko Madagasikara hoe grâce misy ezaka nataony ny antoko tiako Madagasikara tao anatin'izany ka tratra zay 10 millions zay 13 millions 5 ny objectif ny senisy ny fanjakana tsika tsy manatratra an'izany na ho tratra zany na tsy ho tratra fa ozy hoe ny mahazava-dehibe ny fanoratana anarina anatin'ny lisy mpifidianana ka rehefa tapitra ny faharaiky amin'ny 30 volana Mai de veritsika ho isika fa mba zava-dehibe ny hoe mahay mampiasa ny zosy andraikitra ny olona rehefa tonga amin'ny fotoana anatanterahana ny adidy ho an'ny tanindrazana de ny fifidianana zany. Fa rehefa nandehetsika tamin'ny zoma teo de ny akanosana politika moa zany nanaraka an'izay mino satria mino zareo fa mafy le tim mino zareo fa manelingelina lay animation politika ataon'ny tim ary mino zareo ny amin'ny hoe tena raha vao mahazo vahany reto atokotiko Madagasikara reto de veritsika de ny akanosana nanaraka an'izay mino zay le zavatra nitranga de nanaraka an'zareo mihitsy ny akanosana de nidina teny akanja hatramin'ny tompon'andraikitra goavambe anivo mitandro filaminana ny odiody teny amin'ny macrobiolika teny tompon'andraikitra goavambe zay mbola manana asa tokony ho hafa atao ho amin'ny fampandrina fahalemana ary zay hony zany tena hoe anaovan'le olona politika de hoe politika amin'ny fandrim-pahalemana izy ty zavatra hafa mihitsy satria le fihetsika nitranga tamin'ny zoma iny de fanotohinana n'lay liberté d'expression liberté de réunion de circuler sy ny sisa raha mbola azosika tenenina am'izany ary akoatrin'le droit fondamental samihafa fa akoatrin'izay ko mamono an'le lalàna 2011-012 io zay manome andraikitra ho an'ny antoko politika hanao fanentanana iona amin'ny vahoaka ary hanazava ny zava-misy atao anatin'ny fiainany firenena zany de le toerana tsy hoe toerana kalamanjana ary le toerana iny ko tsy hoe toerana izay an'ny fanjakana fa fananan'olona manokana
fa saingy zao nidiny le fitondram-panjakana l izy tamin'ny alala mpitandro ny filaminana de tonga tena toerina ho a ny tompona andraikitra lehibe ny fitandrona ny filaminana de zay ny renentsika hoe ohatra zay sisa le pratika le fitondram-panjakana hoe intimide reo zany hoe ampitahory reo nandritry ny herinandro iny nanoratra ny Filomary Karavalomana narina nanoratra any premier ministre lehibe ny gouvernement chef de l'administration sady lehibe any amy senata nandefa taratasy tany amy seni ary tonga tany birao politika naome an'izany taratasy zany naparitaka zany taratasy zany any amy chancellerie samihafa ary zay tokony andray an'izany de naparitaka ihany ko zany mba ho hitandrehetra hoe zao ny zava-misy aty Madagasikara amin'ny antso-jay sy ny teritery ataon'ny antoko atao amin'ny antoko tiako Madagasikara de nangataka misy paragraphe roa ery ambany ery hoe atsahary aoka zay io fampiororona sy raha matahora atao amin'ny team sy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Karavalomana an'io de mbola misy famarana an'zay ny amin'ny hoe sazy io re tompona andraiky pahefana zay a manao fandikandalana ka mampiatra n'lay neutralité politique de l'administration nanomboka nandeha zay taratasy zay talata larobia lakamisy iny joma iny rino efa mampiatra tsy menatra akory manao an'le répression ndray manao an'le intimidation ndray inona no eloka inona ny problema amin'ilay trano magro bioririca trano mifefy efa mipirina anaovana hetsika atao tsy nahitana korotana tsisy fanobana tsisy vaky magasin riny tokotaniny koa de lasetry ny hoe tao anatin' ty fanjakana ty mihitsy noetry ny hoe nanelingelina zareo le magro bioririca ka io ara le iziko io a bioririca ara misy an'le magro ny robainareo tamy 2009 ko tsy azo vaina le izy ho toerakafako efa nataonareo taoriana ny 2009 na azona ny teny akoron-drano de io misy magro bioririca de jaka n'le fitondram-panjakana l izy na inona filazana ny amin'ny hoe tsy nahazo alala na sinsisa natao daholo a fomba rehetrarehetra teto nangataka lalana tsy omena nampahafantatra tsy nekeny teo anivon'ny fitondram-panjakana lasibatra ao anatin'le izy mihitsy le préfecture zany manao va-et-vient ao anatin'le adevitra satria tratra n'le tsindry any koa any ambadika any any ambony any izy manindry any atatsika avy atrany hoe misy baiky politika izany rehetrarehetra zany na tiana na tsy tiana mba tsy hahafahan'le team miditra eo am'le toerina satria misy rapport de force misy démonstration de force ary misy message politique atahoran'le fitondram-panjakana hiseho tamin'iny zoma fa 7 ny volana oktobra iny febroary iny ohatry inona koa mba tonga anonona oktobra zay zany ny zavatra mitranga kanefa de zao eto ndray a zany de ho atsika tiako Madagasikara ho atsika mpanaradia ny Filomary Karavalomana izay de efa niteny fa tsy manaonao foana mihitsy ny zavatra ataotsika tsy manaonao foana ny zavatra ataotsika fa rehefa misy zavatra ohatr'ireny de efa taritsika hoe inona mo lay antony fiantsona de mazava ho azy fiara-batraratry ny taona dia fanetanana ho ao anaty lisitry mifidy zay le netsona tamin'ny fotoana iny fa tsisy hoe fiantsona lafin-javatra hafa akory de tonga teny atoerantsika isora fa mbola betsaka koa ny tonga tara de ozy izy ndry sasany rehefa nahita satria rehefa ohatrin'ireny zany tsy maintsy misy fifampiresahana de rehefa nanao fifampiresahana ny solombamboaka zay a tompon'ny fanasana teto Antananarivo renivohitra nivezivezy teo député Todsoa teo député Feno teo député Fiatraralamo Zafimbololona nanatrika azy teo député Rambo teo ihany ko député Michel teo député José nyandritry ny fotoana iny de nizingizina ziriziry tamin'ny evo mitandro filaminana fa zao koa isika de mampiseho famialona eto manko le tena afatra ngeva lehibe zay tiako resana amitsika satria zao tsika vo afaka miresaka isika de manao fahamailona ho a mampiseho fahamialona hatrany amy zavatra rehetra satria zavatra tadiavitsika dia fifidianana fa zany fifidianana zany de hoe fifidianana madio fifidianana mba afaky ireriava Madagasikara fa hitondra ho any fandampiasam-pahefana ary anatin'ny demokratika sy ny filaminana zay zany tena tadiavitsika isorohana ny crise post électorale isika rina tsy mitady mihitsy korotana
isika koa tsy mieritreritra transition ary isika mazava ho azy tsy miopte am'izany nini zany satria zany moa fomba fiadiny marivo salosana fomba fiadin'ireo candidat volomborona plume fomba fiadin'ireo everina ihany ko fa tsy matanjaka raha tsy foanana eo amin'ny tontolo politika ny hafa zay matanjaka ka mba tiniseo izy de niny fomba fiadina ka nosa daholo ny anaran'izany rehetrarehetrany de eo anatria an'izany zany tsika tsy maintsy mitandrina satria efa misy information be da be mihitsiny any amin'ny état major politique any amin'ny coulisse politique rehetrarehetra any microcosme politique be da be mihitsiny ny information politique zao niketriky ny sasany any ambadika any zao ny ohatrany hoe mandehandeha ohatran'izao ny bruit de botte ohatran'izao ny position ny vovonana zao na ny antoko zao na ny vondrona zao de par rapport an'renyriny itsika efa vonona hiatrika fifidianana satria tsika malala fa zay ny nambaran'ny texte de hoe fifidianana ho tanterahana ary ny janoary 2024 marimarina kokoa aorinany 7 janoary 2024 dia filoam-pirenena vaovao ndray no tokony tatana ny Madagasikara de fandrindrehetra tsy otsony andre matoy any rajoela sy reto mpiaradia am'reto izany tsy miresaka an'izany de lalanakaiky zany ny atriany fifidianana ary ambarany lalam-pandroenany zany ary zany nafahana misoroka nyendrika fanonganam-panjakana sy nykorotana politika misy eto Madagasikara de io hitandrematsika mandrakarivo satria tamy zoma de nietreritra nisy anaoko tapilatsaka tany zoma de nietreritra fa misy papango tapaka tany zoma de nisy nietreritra fa hoe iainga ny sakoroka ary rehefa mandeha ny sakoroka de iny am'izay ny fomba hahafahana amitry fa na rehefa avy eo raha misy bomba mipoky eo raha misy arrestation ao raha misy piage eo raha misy fandatsahndra samihafa andray eo am'izay mety confrontation na affrontement samihafa de hoararoto sasany justifieny am'lay nini na am'lay tetezamita na am'lay fanemorana ny fifidianana satria betsaka no miketrika le betsaka tiako resahany eo de any am'le lafin'ny olona matahotra fa tsy le betsaka ny lafin'ny vahoaka tiako tenenina akory fa le lafin'ny fomba fanaovana politika ary nao anatin'ny fitondram-panjakana ary de misy miketrika am'izay hoe ahoana nafahana manitatra an'le fitondram-panjakana ary miketriketrika tetezamita atsika tsy voapieze ao anatin'izany ka tsy le hoe barazy tsy vako ny problema atsika na isika tsy niditra fa hoe ahoana ny fahaizantsika mamadika ny zavatra nitranga teny akanja teny mahagroberirika tamy zoma teo ho tetikady avaty amitsika isorohana ny zavatra rehetra ka tsy ho tafiditra ao anatin'ny fiantsina na provocation isika ary nambara ny filomarika ravalomanana zany hoe ako alahy tsy ho tafiditra ao anatin'ny provocation mihitsy isika de mailo isika nge olona misaina manao zavatra e ary zay rehefa miteny amitsika tsy eto any zay no miteny eto am'ty plateau ty fa rehefa ilaina midina kanja de midina de zahay no mitarika de mitarika zay de mipotry zay de mikabary zay rehefa ilaina ny zavatra rehetra manao an'izany zay ary fatatsika tsara zay hoe ay reto bandy reto ohatr' zany ay reto député reto ohatr' zany ay reto bras politique anay reto ohatr' zany manana fahasahina fa zao le mouvement classique nanazarina atsika hatram'izay hoe de rehefa misy mpandro filamina de tonga de vakio de bako barazy de entina ilazako amitsika ny aminy hoe raha tsy nampidirina tao sika fa naza information meloha ny aminy hoe ahoana ny position any tompona andraikitry mitandro filamina lehibe inona ny zavatra mitranga ny ambadika rehetrarehetra any tia ny sasany kotrehana ka neritreretana fa hojononao anatin'le izy ny tim de aprisiana anao sakoroska satria tsy misa miona vahoaka amina toerana centreville na amina toerana any amin'ny commune na district anafalitra presque any antoko politique na vondrona akoatrany antoko tiako Madagasikara mety manana samy manana mipaikady politika an'izy ireny tsisy fanomezantsiny zany fa raha ohatra izy mivoy niny maninona izy ny tsy midina mitondra vahoaka an-dalambe de lasa izy mivoy an'izany heviny zany fa maninona izy miandry sakoroka de nieritreretina fa akaiky indrindra le tamy zoma de niandriandry an'izay taty ambadika taty ho sasaty santime fa mailitsika ho isika tsy miditra anaty pieza
ho any am'izay voteteza mity ko maninona tsy mitondra voaka raha zany ny heverinareo fa mety ny timma miteny fa élection any ambadika any zavatra nytenenina ty amin'ny vava fa le ataonareo any ambadika any miketrika an'izany de tsy tratra an'izany pièce zany tsika satria zany nietreritra hoe io occasion io ahafahana micréer tension sakoroka sy ny sisy eto non tsy zava-dehibe ho atsika mpikambana pikatroka nde isina fifandovana mba ahafahany miafa manararoatra sy tsy atongavatsika neny objectif atsika hiatrika fifidiana non tsy tratran'izany tsika fa zao sahirana le mpitandro filaminana fa inona ny nataotsika teo zay ny teneniko hoe ampisainana ny manao zavatra lasitsika nandeha ditongotra dia be maro be de maro be akoatry mbola tany erina tany tsy nahatratra ny fotoana nandeha nakany accusé belaire tsika zay le impera de ko de lasa nandeha tany tsika de rehefa nandeha tany tsika iny ary ny tena ametrahana fanontaniana mitandro filamina nareo mieritreritra fa maintien de l'ordre naneo mieritreritra fa migérer an'le ordre public inona ny tsaratsara kokoa izahay napetraka tao na ny atokotiky Madagasikara tao amin'ny magroberurika sa lay nanao déplacement fa sauf heureusement misaina ny atokotiky Madagasikara ary tsy ahitanao hoe nde hikorotana zany fa tenenitsika ny aingy avy teo berurika anakany accusé belaire misy magasin vaky ve nisy piazy ve nisy fiarakodin'olona voavalavala vaty ve parabrisiny na carrosseriany nisy olona anakiray naratra ve nisy tsena anakiray na roa na telo nihidy ve na labotika nihidy tsy nisy na aina metraka tsara ny resaka cordon ny resaka sécurité nanomboka ny ala avy teny berurika ny atokotiky Madagasikara mandrapatonga tany amin'ny accusé belaire faiza mandaminy zany iny de efa nigaine zavatra be tsika satria aitsika manao déplacement prouvé tsika teo fa mahavita mamaky vaky andalambe tsika tsy mena autorisation tsika fa nahavita nandeha fa nahavita nandeha ampilaminana koa ho porofona ndreto fitondram-panjakana reto fa tsy mpanakirotantsika tsy hoe ohatrin'le tamy 2009 nentina ny ala ny fitahana teo amin'ny 13 mekana nakany anosy inona tonga le 26 janvier ndrobaina ny RNMS TVM robaina ny MBS ndrobaina ny vaovaotsika le quotidien tam'izany fotoanandro zany ndrobaina avokoa na blueprint na macro atramy magasin olona tana Saint-Terre sy la Citix sy ny sisa teny berurika teny atrany akoron-drano atrany Tanjombato ivandry faritra marobe ndrobaina teto Antananarivo atrany amin'ny faritra ara nisan'izany dikan'izay tsy mamitaka ampitarika raha miteny an'le hoe zao no ataotsika satria efa mahafantatra tsika hoe inona ny situation inona ny contexte par rapport an'izany ny tsy maintsy mahamailo atsika zay zany ny ilainatsika pikatroka mpikambana tsy pikatroka sy mpikambana mafana fo ny tadiavina ary namanisana fa pikatroka mpikambana mafana fo sady misaina ka rehefa miteny ny mpitarika hoe zao ny ataotsika de arao fotsiny directive fa fatatsika ny aliatsika tonga tany accusé belaire ndray tsika de tsetsina ny toerana atrao am'lay toerana zay amban'le trano be sy nety am'lay satria samparkina ihany moa io zany fa le ty ivelan'le malalaka de tena iboka betsaka raha no azo lazaina fa ny aino tety ivelan'ny vavady de afaka naneo hevitra tsika afaka mifety tsika na de azo lazaina hoe tany beloika ny eritreretintsika fa nampiseho filaminany tsika amanarivo na manarivo ny olona tonga teo afaka mifamahantsika nampiseho tsara nateo hoe inona natao hoe sakafo mitapy havanana fa tsy sakafo vonjovona bekary fa sakafo mitapy havanana malagasy tompoko vary be sy enomboritra zany no antsika teo nampisehoana fihavanana
ka atao zany rehefa tony taona, atao ny sakafo ny tapy-havanana rehefa saramanitra, atao ny sakafo ny tapy-havanana rehefa misy fetiombonana, de sakafo ny tapy-havanana nataotsika fa tsy rikantonay vary mafy bekary tsy nanao an'izany tsika, de tsy zakany sasany koa ny narehan'izany. Ka zay mamalagasy ny malagasiko fahitana lehibe ny hitany Rahalambony tamin'ny Jamoka Jamoka zany omby Rahalambony nahita azy ny vonoana de nanaovana fihetsiketsehana rehefa misy fety lehibe manerina Madagasikara taty aoriana, ny famonoan'omby natolotry ny solombavam-bahoaka ny antokotiko Madagasikara, ny Filomaro Karavalo manana ho an'ny mpikatrika sy ny olona rehetra zay toko, ary tsy nisy zay tsy nihina natao fa voky avokoa. Isy ary mivelon'iny efatra mivelon'iny dimy député Jerry Andrimolainy efa eto akaiky eto satria faly aravony zay ny zavatra natao. Ka tsika tsy manaiky mihitsy ho tratram-pieza fa raha mieritreritra ireo manana kôkô zato, tsika manana kôkô roanjato zay miara miketrika any ambadika any hatrany amin'ny 13 mai nambenana fa inona ny atahorany ho avy ho rehefa tonga ny fotoana hevin'ny adevitra fa mandeha amin'ny atsakany sy andava de mitolo izy ny sabotsiny iny tena Magro Tanjombato de vao mainka anseho teo ny sehatra iraisam-pineny ay ty kainy tena natahorany reto fa raha tao amin'ny Magro be riritra ny déborde ty amin'ny lalana kely tety mihitsy ny olona fa azo atao koa ny nandamy manio satria hainy timma ihany koa manao an'izany service d'ordre zany na neso manana an'izany izy fa tena hoe kanosa velona matahotra ny sary teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria ny velona fa ingarajoelona ihany mazaka olona mananjara, ka raha iseho teo ny sary amina resaka communication politique de ianjahanjarery eo le fanjakana. Tsika tsy manana artista, tsika tsy mampiasa olona ho tateriny etseroka hoe tia ny vola, tsy manao an'izany satria nisy niezaka ihany nanao compte faiky teo hoe ndravana satria nisy olona menomena de tena le compte faiky aloha zany de miasa fa mihezanay koa tiana tsy misy 0/10 amina fomba fiasa ohatrany reny fa de tena akasitrahana isika mpikatroka mpikambana mpanarady mpanohana ny antokotiko Madagasikara sy Andriamatomary Karavalomanina fa haitsika ny nampiseho fahendrena fa haimpitarika ihany koa ny dose ny situation rehetraretra nalala hoe inona ny zava-misy any ambadika any, inona ny tiany reto tompona ndraikitra ambony reto atongavana eto, inona zao fanakana zao sy le aleo hoe pousse hoe tao ambadika rehetrarehetra tao vakio hoe rehefa ianareo no mitady ny objectif anareo de etony ny olona am'izay objectif anareo fa rehefa ny timma aleo izy apetraka anamafy ny objectif any zao ny zavatra tiany atao samy manao ny azy ioko fantatray ny zavatra ataonay fa ahomby amin'ny zavatra ataonay zay de ohatran'izany no fahomby azy ny tamin'ny sabotsy amanarivony mamaly amin'ny hetsika lehibe zay ataon'ny antokotiko Madagasikara miaraka amina organisation professionnelle na ny resaka lampiazo na ny décoration, fomba fandraisam-pitenena, fomba fiakanjo, ny emplacement samihafa, ny chapiteau, ny seza, sécurité indrindraindrindra na de nisy ny odiody be tabiara tatia Mjemboscor taty bobaka be tany ny resaka satria fety le izy sakafo mitapy havanana fomba fifampizarana am'le tately tapabata zay kely ananana nahiratra ampamandimandana sy amamy vava ao anaty asaramanitra tahaka ireny de nomby be koa ny tany sy vary zay mafety azy ohatr'izay ninge le isaika natao hoe tao be ririka de mandeha le fanetanana de zay mana-talenta mihira hatramy be ny tanàna rado tsapita-tafika ay miezaka mihitsy mandeha fanira maro samihafa mandray anjara ny isaky ny commune mafinaritra mandiny député mandiny solombavam-boaka fa iny tsy commune koa le atsimondraniko de iny sary iny miparitaka de marary ny sainy sasa hoe zao nge le anakanana any reto hoe taka le nanakanana tany talata maty iendrika io fanakanana rehetrarehetra io
ka misikiny erim-po ho atsika mpanohana ny antokotiko Madagasikara mpiatroka mpikambana fa effet d'entraînement io fa zao ny teneniko antsika ny manomboka ny sarotra fa rehefa azotsika mifandresena omezatsika daholo renydretrarehetra tadidinareo ve tamitsika le tany ananina fa zao ny zavatra nitranga tam'izay tadiditsika ve le tsika tany lasora ohatra zao ny zavatra nitanga tam'izay tadiditsika ve le tamitsika tany sabotsina mena le tsika tany talata maty le tsika tany anjorobe le tsika tany andramasina tadiditsika ve le tsika teo magro beoririca le voasambotra ny ss cordo tadiditsika ve le tsika taria beoririca le verina fandroana zao ny zavatra nitranga le tsika le teny analakely le teny atsimon-drano tena magro tanjomato ny tany atsiranana ny tany mahajanga député no mitarika e manao anitra ohatran'izao mihitsy fampitatana tsara mihitsy zay ny teny hoe miatrika de miatrika ary rehefa tenenina amintsika zany tsy mitady mpitarika afitsika efa eo tompona andraikitra politika atao anatin'ny atokotiko Madagasikara fa eo amin'ny fanondrana nytetika ady isaky ny terrain par rapport ny objectif tsy maintsy mampamailo atsika zany mba tsy ahatonga ny sasa hiazakazaka de miverina indray le adevitra député Gererandre Molaina hoe dépassen'olo tsika tamin'ny 73 député tsy ho tratran'izany tsonytsika tsy ho tratran'izany enona ny élection ho avy eo ary mailo matitra tsika miaraba député Géré ya miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manjo ty fandarana miara-manonzy tia zay arahana aminay morala ndray ty alatsinainy ity miaraba manokana ihany koa reo namana avy any Dilambato rehetra reny satria mangataka kokoa nareo avy any Normandie nareo avy any ivelany rehetrarehetra any tena mangataka ao atao kokoa dia miaraba ny avy any Allemagne ny avy any Norvège rehetrarehetra bravo be ho an'ny ekipa rehetrarehetra ihany koa namana faniry miaraba manokana ihany koa ny vahoaka navaradrano zay manaraka tsy tapaka zao fandarana zao ary anisan'ny andrasan'ny olona ny ataotsika hoe adevitra eto sy ny famakafakany eto satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena manakoako be ny fiainam-pirenena malaza be ny hoe misy fanakanana ria misy hetsika ataon'ny team ria misy an'izao aty misy an'izao aria ary anisan'ny zavatra anankiray namana faniry hitondratsika adevitra eto mihitsy zay zavatra ray ny anankiray ny resaka sakatsakana sy ny tahotra ny fanjakana amin'ny resaka hoe hetsika ataon'ny team fiarabana ataon'ny team ary nefa raha ny zavatra hita hatramin'izay efa nambara foana fa tonga de mialana tsinitsilo fa tonga de hoetiko le fitenenana satria ohatrany somary fohifohy ihany le fandraisam-pitenenako ataoko androany noho ny adiditsy andraikitra miandry ihany koa de le eo am'le sakafanakatsakanana sy ny tahotra zay atao amin'ny mpikambana tokotiko Madagasikara amin'ny mpanohatra ihany koa de hitatsika ny teny beoririka hitatsika ihany koa natao hoe nahazo alalana raha ny teny Tanjombato dia nyeo de teny dao reo mpitandro filaminana ary anisany hoe mbola misy ihany le raha matahora hoe namiana lalana ary nareo de tsy maintsy ataonay le raha matahora satria mba tsy tianao sasaka ohatran'ny teny amin'ny bypass ngamba ny vahoaka nefa tsara ho fantatra namana faniry fa ny team sy ny mpanohatra de tsy hanongam-panjakana ary tsy mpanongam-panjakana ary ty efa voziky foana hoe raha volana vitsivitsy mialoha ny fifidianana tsy anjara tsy tonga tsy am'izany tsony hoe andeha mbola andeha rotsaka andalambe na andeha mbola hanongam-panjakana na tsy anatriavana andeha anakirotana firenena fa tena hoe fifamparahabana ary indrindrandrindra fanientanana ho atao amin'ny vahoaka malagasy satria raha ny zavatra misy mako amin'izao fotoana zao ho avy ny fifidianana efa mivoaka ny daty navoaka senia amin'ny novembre kanefa nisy mpifidianana de mbola tsy tratra ny isa zay etreretina hoe isa mpifidy ho ampidirina anatin'ny lisy mpifidianana de izay koa no ararotin'ny antoko hoe anetana ny vahoaka malagasy hiriditra anatin'izay lisy mpifidianana zay kanefa tahotra ny fanjakana be dehibe zany am'izay hoe famorin'olona etseroa sy anaovana zay hoe fiarabana tratry ny taona zay ary na izany naty zany nefa de tena hoe tsy mahasakana ny mpikambana amin'ny atokotiko Madagasikara zay tahiritin'ny président Marc Ravalomanana satria
matsapa fa manana didy sy andraikitra lehibe eto amin'ny tany sy firenena président Ravalomanana de tena hoe tena tsy maintsy atao zay zavatra zay ary tsy maintsy atao ihany koa zay fanetana an'izay de tanteraka somatsara daholo moa zany zavatra rehetra isaorana an'Andriamanitra satria rehefa Andriamanitra koa no miasa dia tsisy olona sakana zany rehetrarehetra zany ka eto namana faniry de mamesoso-tsevitra kely ho an'ny mpitondra fanjakana satria rehefa tena hita ny zavatra misy amin'ny resaka fanakatsakanana indrindrandrindra reo mpitandro filaminana zay tena hoe nieritreretina tena hoe tandroka hiaro vozona indrindrandrindra ihany koa hiaro avoaka sy fananany rahantsika mahafantatra am'izao ny atao hoe tsy fandripalemana raha mahafantatra ihany koa ny atao hoe tena asanjolasy ny atao hoe famakina trano hoe tseroa ny resaka dahalo de nefa reny mpitandro filaminana reny tokony anao zay asa nametrahany vahoaka anazy zay kanefa varina miandro manina moa zany varina miandro ny vahoaka zay hoe manao fiarabanatratra ny taona sy manao barazy etseroa de za tena manetana mihitsy ny ministre ny communication eto hoe maninona raha mba averina raha ny amin'ny kanaty sady ny MBS dia anisany anankiray ahafahany sehatra ahafahany ihany koa miasa zany manao zay fanetana an'izay fa tsy voatery hidiny fotony sy amory vahoaka foana zay de averina amin'ny kanaly sady le hainao manjery MBS de mba manamaivamaivana ny asan'ny mpitandro filaminana ihany koa mba tsy mandeha miandry vahoaka ivory ery na miandry vahoaka irabatratra ny taona ery mpitandro filaminana fa mba miasany amin'ny zavatra hafa ihany koa zay zany anisany anankiray vahaolana omeko hoe averena amin'ny kanaly sady ny MBS de mba aty fotsiny zay manao fanetanana ny vahoaka tokony hoe tanina anao an'izay fisoratana anara anaty lismpifidianana zay na anetana ny vahoaka ihany koa mba anara-maso hoe voasoratra any anatin'ny listrany amin'le fokotany reny ve izy namana faniry mba atao hoe tsetratsetra tsy aritra ihany koa zay amin'ny atao hoe mba manamaivana sy mety ampilamy fanjakana amin'ny hoe fivorian'ny time etserosalava de le izy manko député Jerry tena ho maro be ato le fionana izy foana io tsy misahirana le fanjakana isakanazy zay tsy mijanona mihitsy satria tsy maintsy ataontsika le fanetanana an'le vahoaka ary mba tsy ho voafitaka tso manko ny vahoaka malagasy amin'ity taona ity ny antony de eo foana le fandrebirebena fizarazarana vary fizarana sanatriavina vola etseroa de avy eo rehefa tonga fifidianana de roboka reny olona reny hoe tena tiany tena olona tena mendrika hitondra ny tany sy firenena kanefa rehefa tena tonga eo amin'le toerana le olona de zao mampahantra an'le vahoaka malagasy ary tena indrindraindrindra tena hoe tena tsy mijery zany sosialim-baoaka zany tsony fitondram-batsakana am'izao fotoana zao de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy jerevantsika namana faniry ary tsy maintsy anetanatsika ny vahoaka ihany koa de zay zany no antony anankiray tena hoe aleo mandray andraikitra mihitsy satria ny atokotiko Madagasikara de tena atoko lehibe ary anisan'ny voalohany raha misy filarana raha am'izao fotoana zao ary manana andraikitra lehibe amin'ny fitaizana vahoaka malagasy sy fanorona vahoaka malagasy ihany koa ny lalana tokony izokany sy ny olona tokony ifidy ny ofidiny amin'ny fotoana ny vanim-potoana ny fifidianana ohatran'izao de zany rehetrarehetra zany namana faniry zany no tsy maintsy alefatsika foana amin'ny zavatra ohatran'izao eny ary tsolombamboaka atsika moa zany mbola manana didy amanandraikitra lehibe rehefa avy eo fa zao député Jerry tsika moa zany namakivaky le tam'izao iny raisika tena fifaliana atsika zany satria zay le fampisehokereny amin'ny lalana rehetra eny mandra-patonga tany kizebelera mbola nitosapotsy fa zao nanao fambolekazy ihany koa nge ianareo avaradrano isika avaradrano marimarina kokoa za moa zany ny azakazaka niaraka ny député Alain Ratsimazafy de teo ihany koa ny fiona samihafa fa tany Osy Belleville ihany koa nanao fionambe ny tany Moramanga tany Ambatondrazaka tany Toliary tany Gentim manidina nanao fanetanana amin'ny vahoaka isa-tokatrano miasa tompoko ny antokotiko Madagasikara nanao na fambolekazy député Jerry teny Ambohimanambola izay indrindra le mahatonga na amin'ny teny ty anisan'ny atoko lehibe ny atokotiko Madagasikara rehefa manao zavatra sy miasa de tena hoe tena tsy miandryandry ary rehefa manana andraikitra koa de tena hoe tena mandray zay andraikitra zay napetraka ny vahoaka taminazy zay na ny bureau national na ny président Ravalomanana na ny solombavam-bahoaka indrindraindrindra reo mpitsambana rehetrarehetra eny fotony ary anisan'izany ny fambolekazo zay natao teny Ambohimanambola
zay natao tamin'ny asabotsy io ihany koa de anisan'ny atao hoe nafahana zany a nanao zay fanetanana zay ihany ko teny am'ireny commune reny a ary maro ihany koa zany ny atao hoe olona zay tonga nanao zay fambolekazo zay ary tiana hoporofony eto namana fanitry fa tsy nity tokotiko Madagasikara rery nanao zay fambolekazo zay fa tena hoe vahoaka nambomanam-bola mihitsy a nanao zay fambolekazo zay a dia totoa sary tanteraka somatsara zay fambolekazo zay a de zay koa nampiarahandrareo ihany koa tamin'ny atao hoe fiarabana tratrony taona teo amin'ny commune Ambohimanambola io a ary indrindrandrindra ihany koa nanaovana zay atao hoe nofikana am'tampiavana sy fiarabana tratrony taona zany a ny vahoaka sy ny ben'ny tanàna ihany koa dia anisan'ny nafinaritra ny fotoana tamin'ny asabotsy zay a ny tao macro Tanjombato moa fa tonga ny namana honorable député Aliana Tsimbazavy a de izy no ngamba ilazalaza an'izay zavatra zay fa amaranako an'le faly tena faly namaranako an'le anina fotsiny mba misy an'ity atao hoe tena ho atsipy amin'ny fitondram-panjakana ity satria raha nikabary ny filoham-pirenena atao ao de hoe ho amboarina daholo am'izay ny lalana eto amin'ny renivohim-paritany rehetrarehetra anisan'izany Tananarivo ary anisan'ny teraka resabe sy teraka fahasorenana mihitsy raha niny amin'ny faritra avaradrano manomboka ny Ambomanga kely a eo amin'ny fisandratana eo amoronakona eo ihany koa ny eo amin'ny rond-point ny eo amin'ny domaine Lasora eo ihany koa iny amin'ny kadimbahoaka rehetrarehetra mahazo ny Jovena TV plus iny androndrakely iny a tena miteraka fahasorenana be ho an'ny vahoaka zay mampiasa an'io lalana io ny antony mako zay tena hoe eo le fahatarana amin'ny famonjena ny asa na de efa mandeha maraina na eo ihany koa ray aman-dreny zay mbola tsy maintsy anatitra mpianatra ihany koa zay vao mamonjy ny toeram-piasana de anisan'ny miteraka fahasorenana ary teo alohako mihitsy moa tamin'ny zoma zay de tena hoe nisy tobily anankiroa tena nampifandomana mihitsy le izy satria efa tezitra le olona le anankiray fa maika ny anankiray tara de tsy nahifandefitra de raikitra ady le izy de lasa niteraka fotoanana lavabe ka ho anahy manokana zany tokony mba jerevanaingana fanamboarana an'ireny lalan'ireny fa tena mampiteraka embouteillage ary tena mampiteraka fahasorenana fa io aloha zavatra hitako a de teneniko eto a ary tena tokony hojena ataon'ny fitondram-panjakana indrindra ministre ny travaux publics zay vaovao mino fa tena hiasa mafy izy io ary hiasa aingana fa ho an'ny tenako moa zany de ny anahy tsy mba hoe le filazana le ho atao le asa fa niany le hoe vita le asa zay tena de tavavahoaka sy angatahany vahoaka ka zay no atao hoe tsetratsetsatsiaritra kely namana faniry a de manakaikaiky ihany koa mba fotoana atsika de ngamba de efa amarana programa député ho ana Avaradrano aoreny fambolekazo lasory ny fambolekazo sisisy tsy adintsika koa ny député Mamy Rabelina tany am'le commune hoe Ambato anatin'ny district Anambohidratrimo namory ihany koa mpikarika rehetrarehetra izy a de tena anatin'izay fahombiazan'izay mietsika daholo zany ny tompon'andraikitra ny mpikatroka isaky ny district sy ny faritra ampitapitao aminay aty ny vaovao atsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any mietsika ataotsika mpikatroka tiako Madagasikara na isika vaoaka zay maniry ny tehitra anatin'izany sy ny amin'ny hoe ahoana tokony ataonay a de manorata fa zay moa zany sady manao guide no orientation conseil ho atsika ihany koa député mamarana azy tsika io de sady manamafy ihany le am'le endrika fampirorona ho ataon'ny antokotiky Madagasikara satria marobe hoy ihany le hetsika ary tsy farany izy io eny iny efa nilazaiko na tamin'ny interview nataoko ara tamin'ny asabotsy a de tena hoe efa fotoana tsy fotoana zany atao hoe fanakanakanana zantsony a efa fotoana zany atao hoe tsy fampirorona ny olom-pirenena zantsony zany so fa tokony avela malalaka satria zay foana nge mahatonga le hoe misy fifaninjehana misy fifanagadrahana misy atao hoe fifankalana eto amin'ny tany sy ny firenena vokatry le zavatra tsy voahevitra atao reny ary io na nareo samy mpitandro filaminana raha de anona feo mihitsy na saminareo saminareo ary lasa mifandrafy am'le izy ka tokony mba hoe alohan'ny ananganana fanapahan-kevitra eritreritry tsara aloha ny zavatra atao satria ny atokotiako Madagasikara sy mimpanohitra taroe président Marc Ravalomanana ao ny RMDM eo ihany koa ny namana sasan'izay ao anatin'izay fanoeran'izay de tena tsy mpanakorotana ary tena tsy anakorotana n'ity fireneny ity fa tena anavitra n'ity fireneny ity ara no atao zay ny ady hevitra be ary zay ihany koa ny tena hoe tanjona hoe ahoana ny ahafahana manavitra le firenena farak'izay aingana
dia tsy maintsy hoe aloha iroso any anatina fifidianana ihany a de zay ny antony le hoe isiny le fanetanana sy anaovana le hetsika etseroa indrindraindrindra ihany ko fahabanatratry ny taona zay efa taon'ny atokotiko Madagasikara foana io zavatra io hatramin'izay nisin'ny atoko a misy foana fifahabanatratry ny taona de zay nga manamana faniry fa programme ny avakadrano mbola manomana kely aloha fa hoety le atao amin'ny aina manjery eto ihany izy a amin'ny fotoana atao surprise manko iny araka le resaka samy hafa eny ary makasitraka ny député Géry Randriamolaintsika sady isaorana ny zava-bitan'izy ireo tsara manamarika atsika député Géry tery fionatsika tamin'ny zoma teo teny Mqg Belera teo izy fa atao anatin'ny fanomanana ihany ko fambolekazo satria marobe de marobe ihany ko ny ekipa mifambolekazo zany de manentana foana zany satria le avaradrano eny midadasika be mihitsy tena midadasika zany ambomanamboly zany tsy lavitra eo ny commune Masindray commune Akadinandrina zany daholo mifandraindray de rehefa miodina kely aty ambadika aty ianao na Lasora na aty Anjeva aty mahazo any Ambomalaza am'ray de mitodika amindray de lahazo amin'ny fefierana Viliazo Akady kely de mahazo amin'ny Manandrina Sabotsina Mena tonga hatrany talata amin'ny volon'olotry ny rehetrarehetra any lazaina Mbomangarova oay nosy avaratra maromaro izy ao fa de isaorany député Géry Randriamolaina mino fa voarain'ny fitondram-panjakana ihany ko le tsy piteny an'le oka le fanakatsakana fa horeraka eo nareo satria tsy araka ny diany timinareo raha resaka fanetanana sy resaka fionana amin'ny vahoaka no resahana fa angamba everina fa tokony hampandry fahalemana an'le firenena ny ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izao hoe tsy milamy manontany zao fa tsy de hoe ny team ny député ny Filomaro Karavalomanina akory de hoambenana sy andrasana etsero député Alain Ratsimazafy araka amintsika eo satria moa maromaro ny zavatra ho tanterahana amin'ity androany ity de iaraka amintsika député Alain Ratsimazafy inona moa zany resahana fa iny le hoe papangola anaty katsake zay mivoaka babany avokoa mino fa efa ambadika eo rina satria andray micro rehefa aveo fa iara ifandao amin'izy mirahalahy ny tenako rehefa aveo fa ny député Alain Ratsimazafy eto akaikitsika eto hatrea mahavitsy zany Mbomaefa ihany ko zany ao anatin'izay jolamindrano aterina mahatokana tsy aterina mahatokana fomba fiteny daholo zany resahako amintsika zany nidiky zany fa mahavita azy ihany koa Atsimondrano rahabaina aloha député Alain Ratsimazafy ny ekipa rehetrarehetra fa nivoaka ny sary nivoaka doro mihitsy nitetsy amagro Tanjombato tamin'ny sabotsy lasa teo miaraba namana faniry ary manantitra ihany koa ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'ity maraina ity ety ampiandohana aloha de tsara manamarika namana faniry fa tsy aharitra ny fotoana ifampitafana eto androany satria mbola misy ireo adidy zay tsy maintsy hovonjeny ny solombavam-bahoaka afaka minitra vitsy dia tsy afaka ny valapatra loatra fa malona ny tamin'ny asabotsy lasa teo iny de fifaliana no hita teny amin'ny endriky ny rehetra ary maro de maro ny olona tonga namana faniry zay no hitondrana ny fisaorana sy ny fakasitrahana ho an'ny rehetra tsy akanavaka ny eo anivon'ny rafitra tiako Madagasikara mianga any amin'ny flo national tiako Madagasikara Andriamatoa Karavalomanana ny distim eto Atsimondrano ny comtim rehetra ny fokotim ny sapana vehivavy tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika sy ny commune ary ny fokotany torak'izay ihany koa ny tanora tiako Madagasikara rehetra ao anatin' zany distrika na Antananarivo Atsimondrano zany ary koa ny tompona andraikitra samihafa ny olombofidy ny be ny tanàna ny mpanolotsaina ny tanàna sy isika pikatroka tiako Madagasikara zay atao hoe nameno ny kianja ny magro Tanjombato tamin'iny asabotsy lasa teo iny tatsika am'izao ny sary fa tena hipoky magro Tanjombato ary tena amanarivorivo ny olona tonga teny zay anehoanany zay fakasitrahana feno zay amin'ny anaran'ny tenako manokana sy amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara no alorana an'izany fisaorana sy fakatelemana zany hitatsika ihany koa ireo vahinina saina eny fa na dia avy amin'ny antoko politika hafa azy dia nanome aja sy voninahitra izany lanonana fampiarabana tratry ny taona tato anatin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano zany izay niarahana tamin'ny Filomaro Karavalomanana zava-dehibe reny tompoko ary zay no
aneonay a izay fakasitrahana sy fakatele manao atsika rehetra zany a miseho ny endriky ny hoe firaisakina atsika mianakavy rehefa manao zavatra ary maro amitsika no nandefa teny fisaorana sy teny fiarabana manoloana ny hoe fahatombombana ny etsika ny tamin'ny fandraisana atsika mianakavy na hatrany amin'ny fidirana zany a ka hatramin'ny famaranana izay ny raha atsika ihany ko tamin'ny alalany hoe nofokena amin'ny tampihavanana manamarika izay fanamafisana amin'ny firaisakina sy ny fihavanana zay eo amintsika samytiako Madagasikara dia samy nazo ny anjarana avokoa ny rehetra tao anatin'izay nofokena amin'ny tampihavanan'izay marina mihitsy ny teny zay nambaranao teo na manafaniry reko ny ambony fiara ianao milaza amin'ny hoe ao ny nofokena amin'ny tampihavanana zay nokarakaraina dia ny hoe zahany zany mba endrika zay firaisakina atsika mianakavy zay ary engany ny efa fiarahantsika mientana toy zao a mba tsy hiverin-dalana intsony fa hiamafy hatrany ary ho tonga hatrany amin'ny fandresena de ny fametrahana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny toerany mahafiloam-pirenena azy amin'ity taona 2024 ity. Zay azo lazaina fa fisaorana goavambe zay député Alain Ratsimazafy fa nanakambara tsy moa tsy iritarintsika lavabe tsika zay mbola manana antondiny sy olo-mamoaka rehefa fa manana ny anjara fitenenana lehibe indrindrandrindra ny filoha Marc Ravalomanana ao anatin'le fanetanana foana député Alain Ratsimazafy afaka mameno statistika ho anavaradrano am'izao fotoana zao satria fiefin'ny président Marc Ravalomanana faritanina Antananarivo izay indrindra tsy maintsy azakazahantsika rehetrarehetra zay mbola matoritory any ambadika any satria sao de veriny sasany tetikady mihitsy ny hoe ambany de ambany le tany le misoratra anarana fa mila miazakazaka tsika ahoana ny statistika ho an'ny district Atsimondrano député ho an'ny district Antananarivo Atsimondrano manokana ny prévision na ny hoe ny vinavina ho an'ny olona tokony hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana dia 481 000 ny tonga ny soratra anarana nefany hatramin'ny faraky amin'ny 30 ny volana janoary lasa teo a de 291 000 zany hoe manodidina ny 12 isanjato ao zany ny salanisa an'izay ny soratra anaran'izay raha ny antotanisa eto am-pelantanana tamin'ny faraky amin'ny 30 ny volana janoary lasa teo a zay antotanisa moa avy eo anivony senizany antotanisa resahan'zany midiky zany fa mila ampinatrany ny ezaka amin'ny lafiny fanetanana ho atsika eto Atsimondrano efa maro ny nandray andraikitra tamin'izany a ny jeune team ny femme team izay nitety ny toerana maro samihafa hatrany anivon'ny fokotany ato anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany zay ankasitrahana ihany koa moa zany zay hoe andraikitra nyraisin'izy ireo zay a rehefa nahazo ny toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana mbola namafisina izay fanetanan'izay tamin'ny asabotsy a ary anatratra itsika hatrany amin'ny 70 isanjato mahery ny olona tokony hisoratra anarana mba tena voasoratra marina ao anatin'ny lisam-pifidianana inona moa mahatonga atsika miasista an'izay zavatra zay satria ity taon'ity a no amadiantsika ny pejy ary rehefa maro isika no mandatsabato a na ny filoha-pirenena zelana eo aza dia manana ny antsony hoe fandrianany tokoa satria maro amin'ny vahoaka malagasy no ametraka amin'ny fitokisana aminy mariako manokana fa izany Atsimondrano zany de anisan'ny distrika be mpifidy indrindra zany a eto amin'ny faritra Analamanga ka mbola amafisina zany akehitriny satria de anisany manana anjara andraikitra lehibe ihany koa izay solombavam-bahoaka am'izay lafiny fanetanana zay a ny mba tsy akamokamo atsika anatona ny borapoko tany fa fotoana zao anovantsika tantara nyity fireneny ty a ary ny safidinao a no hanova an'izay hoe endrika ho tsaratsara kokoa ho an'ny Madagasikara izay eny ary tena marana sika député Alain Ratsimazafy a aorinany moa zany mino fa tahaka mahazatra ihany de aleoloha mba resahana
kely ihany le zavatra nitranga teny amin'le hoe fisakatsakana fanakatsakanana tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny macrobiolika nanana endrika nasionaly izy iny satria betsaka nytoena sorena tamin'ny fihetsiky le fitondram-panjakana satria tsika moa mpitandro filaminana tsy hoe fahavalona hoe reo no olantsika zany misy vitsivitsy any zay mety tratran'izay hoe baiko politika zay na hoe fisafidianana politika zay fa eo amin'le endriky le fanakatsakanana député Alairatsy Mazafy efa nanana ny heviny député Géry Andrimolaina tompona andraikitra politika amin'ny birao politika nareo mino fa manakambara am'izay amiko manokana namana faniry a de matoa efa nivoaka ny datim-pifidianana de tokony tsy hisy itsony a izay hoe endrika fanakatsakanana ny mpisehatra ara-politika zay a hitondra ny anjara borikiny amin'ny lafi ny fanetanana ny olom-pirenena hiatrika an'izay fifidianana zay fa fahadiso-kevitra amiko ny fisiny reny fanakanana ataon'ny mpitandro filaminana reny raha ny teny amin'ny macrobiolika raha ohatra nge côte politika nyresahana vao maky ange niakatra raha ny côteny tianivony fanoherana am'ireny fihetsika ataon'ny mpitandro filaminana reny satria maro ny sorena eny fa na dia tsy mpikambana anatin'ny tiky Madagasikara ary izy dia mahita an'ireny fihetsiky mpitandro filaminana reny dia hanova hevitra azy mihitsy hanoana ny antokotiky Madagasikara satria ny antokotiky Madagasikara araky ny efa namafisy ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ny hoe vanim-potoana 20 taona nisin'izay de tsy mbola nisy fitarian'olona handeha androba na handeha anakorotana fa naneo foana an'izay le hoe ao anatin'ny fahamendrehana no anatanterahana an'izay hetsika rehetra atao hitatsika reny teny amin'ny macro tanjombato a fa tsy nisy ange zavatra anankiray mipika teny torak'izay ihany koa hoe rehefa nandeha tongotra nakany abelera ny pikatroka tamin'ny azo malasa teo raha niala teny Beorika nakany abelera tsy nisy mangazay ange na ray aza vaky namana faniry zany hoe ao anatin'ny filaminana satria ny tanjon'ny atokotiky Madagasikara de niatrika ny fifidianana atao anatin'ny titona 324 ity ary ametraka filoham-pirenena mendrika ao am'izany ny antoko ka amiko zany a dia fadiso-kevitra lehibe a no nataony reny a mpitandro ny filaminana indrindrindrindra moa nahitana an'ireny tompony andraikitra voalohany eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana reny a de hoy zay mba menatra fa imezan'ny olontsika raha ny firenentsika ohatran'izao a no isehona tompony andraikitra ohatry reny nefa ny tany milamina tsy nisy nitondra fitaovam-piadiana teny na iray azy kanefa dia be bokotra ohatry reny tsika no andeha hidina eny atoerana farany namana faniry hery tsy mitovy mihitsy hery tsy mitovy farany namana faniry a ho an'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano ny misy foana moa ny hetsika zany e atao ary eto moa zany a mbola isy tompony andraikitra eo anivon'ny vehivavy tiky Madagasikara hitondra fanetanana fa teny zao sahady mba ahafahatsika atao hoe renim-pianakaviana miomana dia hanamarika manokana any andron'ny 20 marsitsika amin'ity taona 324 ity amin'ny alalan'ny fambolekazo no atao a any amin'ny commune Ambalavao Tsimonambady fotsy zay Ambalavao zay a ny alalatsika azy angamba de eo amin'ilay faritra misy any hoe le wagon eo ny fotoanatsika amin'ny 7 ramaraina dia mitandro zotra kely tsy lavitra eo tsika eo amin'ny 1 kilometatra eo a ny toerana zay anaovana an'izay fambolekazo zay ka de n'izao de fa tsara mimakomana ny vehivavy rehetra eny anasana ihany koa ny lehilahy zany mba hifanometanana ao anatin'ilay isa satria endrika sady fanaovantsika didy eto amin'ny firenena zay amin'ny hoe fitandrona ny tontolo iainana no hitoy ihany koa amin'ny fitsangatsanganana sy ny fialam-boly zany a ho atsika rehetra ka mbola nasana ny mpikatroka tiky Madagasikara eny a na isika zay resy lahatra am'izao fotoan'izao fa zava-dehibe ny mamita an'izany adidy eto amin'ny firenena zany amin'ny lafiny fony fitandrona ny tontolo iainana de manasatsika hifanometanana am'izay fambolekazo amin'ny fahavalo ny volana marsa ho avy izao zay tsara manamarika fa andro alarobia ny 20 marsa zay fankalazana ny andro isam-pirenena ho an'ny zony vehivavy amin'ity taona ity fankalazana ofisialy moa zany Alalamanga ho an'ny fitondram-panjakana fa isika ato amin'ny antokotiky Madagasikara de manana zay ny vehivavy Analamanga ho an'ny tim de manomana hetsika lehibe fa tsy maintsy horentsika eo le izy rehefa fa Atsimondra moa zay efa nentin'ny député Alairatsy Mazafy de makasitraka Andriamatoa sy Olombamboaka ya de makasitraka anao namana fanira isorana ihany koa reo namana teo aloha ny Olombamboaka Jiry Andrimbolaina sy ny
ny mpanao gazety rina zay nitafa tamintsika teto a de mametraka ny veloma finaritra ialantsiny satria tsy maintsy andeha amonjy ny fotoana zay fivoriana tsy maintsy atrehan'ny solombavam-bahoaka zay am'izao fotoana zao a dia voatery mametraka ny veloma vetivety ho atsika menakavy amin'ny manaraka indray tompoko makatsitrake zava-dehibe ny fafana maneho hevitra de misaotra ny député Alain Ratsimazafy efa hiditry rina arabe mananjara efa aokaiky ihany ko namana rafredy avy any Ambohidratrimo iaradi iara-dalana amin'ny eo zany fa de misaotra tsika am'izay faneho-kevitra izay de meko any namana rina indray zany ny fitenenana ao anatin'izay fandaminana izay de isaoratsika ny mpikatroka rehetrarehetra mpanohana mafinaritra naman'le fakahirezana betsaka message zay voaray koa ty ometsika tena makahery a de namana ny bongolava moa zany malahelo zareo fa tsy maray vatana de tsisy tsiny zany rehetrarehetra zany moa zany fa mbola anatin'ny fandaminana ny technicien takizay ihany ko zany a ny any faritra samihafa reo namana zay mandray atsika de isaorana avokoa zany mivatana anatin'ity fandarana ity fa de efa eto indray rina ambadimbadika eo am'izao fotoana izao izy moa zany fa dia ngarafredy Ambohidratrimo rina iny ary misaotra namana fanira zafy manantany nameny fitenenana indray a sy manohy zany ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada saoran'ireo député amin'ny rahalahy zay voafito tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara député Alain Ratsimazafy moa dia voafito ao amin'ny district ny Atsimondrano député Jerirany Molaina voafidy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny district ny Avaradrano Atsimondrano Avaradrano Atsimondrano tsy izy vina amitsika zany toeran'izany izany district anankiroa zany satria samy manana ny maizy azy fa tsy reo ihany ny district fa be de be ny district manerana anosy fa reo moa zany hoe solotena atao anatin'ny fandarana izany mitondra ny fanazavana ary ny zahatra tenenin'izy ireny ireo solombavam-bahoaka zay miakatreto dia tsy hoe teny ho an'ny eo anivon'ny district zay anahalany azy ihany fa miantefa amin'ny tsika menakavy raha resaka fifidianana zany anie dia tsika menakavy zany amin'ny malagasy rehetra izany fifidianana izany ka zao no izy misy mantsy mieritreritra miantehatra amin'ny hoe fitaovam-piadiana basy raha vao mizahatra kely de any ny anteherany hoe hery no ianteherany hoe resaka fitaovam-piadiana isan-karazany sy mirodorodo ohatra zany no ianteherany misy mieritreritra an'izany fa zao ho an'ny olo-pirenena kosa izay mahafantatra tsara sy mandinika tsara ny hoe hoavin'ny fireneny de tsy mba manana fitaovam-piadiana ny olo-pirenena amin'ny mahamety hoe fitaovam-piadiana hoe mahafitaovam-piadiana azy fa inona ny fitaovam-piadiana ho an'ny olo-pirenena ny fitaovam-piadiana ho an'ny olo-pirenena dia ny fisin'ny anarany any anatin'ny lisym-pifidianana iny fitaovam-piadiana goavana be iny fitaovam-piadiana tsy resin'ny basy iny tompoko fitaovam-piadiana izay tsy resin'ny hoe resaka fampiororona na resaka ramatahora na resaka zao fa fitaovam-piadiana izay tena mandaitra ary tena hoe manana amin'ny maizy azy ny fisoratana ny anarana any anatin'ny lisym-pifidianana satria rehefa any anaty lisym-pifidianana zany lay anarana dia tsy afaka ny hoe ozogozonina ianao zany amin'ny zoanao sy ny safidinao ary hoe tsy amin'ny hoe fifidianana ihany amin'ny fandatsahana ny vaty ihany fa eo amin'ny hoe zo amin'ny afaka ianao zany ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato membre amin'ny bureau fandatsaham-bato afaka ianao manara-maso afaka ianao manao fitarainana raha ohatra ka manao an'izany rehefa ao anatin'iny zany fitaovam-piadiana tena mahery vaika zany fa tsy araky ny eritreretiny sasany hoe rehefa misy zavatra manahirana azy na hoe mipanika izy am'izay mampipanika azy any tsy mahita tory izy sinsisa de mieritreritra hoe ny fitaovam-piadiana de mibasy fitaovam-piadiana de ny arak'izany amin'le hoe hita maso zany fa misy keo fitaovam-piadiana hafa izay tena mandaitra
ahafahana manova ny fiainana raha ohatra ny hoe mibasy amatafondry tompoko no mampidina ny vidim-bary mety hoe afy zay e fa fampiasana basy amatafondry sy ny hoe fanakanana vavady sy ny sisa avy hoe mampidina ny vidim-bary mampidina ny inflation ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny mba pisy lanjana an'ilay karama manahoana zany zao le karama an'le malagasy raha ho ampitaina amin'ny lanjam-bola malagasy am'izao fotoana zao manahoana sy manahoana raha mibasy amatafondra hoe mampahazo aina ny lanjam-bola malagasy de fa hoe zay zany fa tsy zay le izy ny mampahazo aina ny toe-karena malagasy dia ny fitantanana ao anatin'ny fahendrena sy ny fatahorana n'Andriamanitra de mandeha daholo manao randra-tarihana daholo ny zavatra rehetrarehetra zay le izy zay ka hoy isika hoe de ahoana zany ty raharaha ty vao mietsika de zao manana fitaovam-piadiana mihitsy isika eo am-pelantanantsika olo-pirenena dia ny fisoratana anarana any anatin'ny lisym-pifidianana tsy misy matohatra an'iny ary iny satria fantatry ny sasany any ambadimbadika any lanjan'zay ny herin'zay hoe anaran'le olo-pirenena any anatin'ny lisym-pifidianana zay de zay ny mahatonga ny mikimaky rehetrarehetra ty hoe diversion rehetrarehetra ty tarihana makariny sain'ny olona fa de zao no izy soraty any anatin'ny lisym-pifidianana ny anarana dia iny ny tena matanjaka iny fa loatra ny hoe tena voasoratra ny anatin'ny lisym-pifidianana ary tena samy manara-maso ny tsirairay io zany dia miainga ty amin'ny olo-pirenena io tompoko aza miandreny anina na miandreny anina fa miainga ty amin'ny olo-pirenena tsirairay zay resy lahatra ny amin'ny hoe ny fisin'ny anarako ao anatin'ny lisym-pifidianana de fiadina mahery vaika ho ahafahako manova ny fiainako eto amin'ity Madagasikara ty fiadina mahery vaika ho ahy amin'ny maha-olo-pirenena ahafahako manova ny fiainana izay tena tsy manjary sy ny hoe analana ny azo fijaliana zay ampilanjaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao efa tsy homan-kanina tsona ny gasy malagasy tsy homan-kanina tsy mihinan-kanina malagasy tsy mahatsapy tena malagasy tsy manan-koraisina intsony 700 mahery mahamenatra n'ireo vazaha zordiry etsy nosopatra ny etsy akaikina etsy eny midiky tena manamorona ny arabe zany ny vahaolana hita eto amin'ity fireneny ity ka mba hahafahana miala am'zany maro aloha ny raha tena hoe mieritreritra mibesony maro tsy te iaina ao anatin'zany fahantrano zany efa tena tsy izy tsony eny zao fahantrano zao reo olona efa tsy izy tsony ka hahafahana tena hoe miady am'zany inona fitaovam-piadiana eo am-pelantanana fitaovam-piadiana eo am-pelantanana de ny fisoratana ny anarana any anatin'ny lisym-pifidianana satria taona manokany ty 3 sy 4 zay aloha ny kalandre fifidianana aloha zany ny atrehany eto ary io tsy fifidianana tenitenenina fotsiny fa fifidianana tsy maintsy araha maso amin'ny atsipria mihitsy isako ny fokotany tsirairay eto Madagasikara aza firinitsy amin'ny fokotany eto Madagasikara io ny raha ny tena izy zany io resaka lisym-pifidianana io rehefa tapitra le hoe oviny iny tamin'ny 1 janoary iny tokony atao petadrindrina efa nytenenina teto any amin'ny fokotany any ahitan'ny olona ny anarany fa maninona ny tsy atao zany angasarotra ny nigerianina raha tamin'ny sabotsy 20 tapitrisa mahery 70 tapitrisa latsaka no voasoratra ny anatin'ny lisym-pifidianana satria ny fidy président ny repoblika ary zareo fa le président perinasa tsy nilatsaka intsony fa nahatsapatena izy de nijanona 20 taona izy ny teo de io zay oka zay zany ny fanapa-kevitra nyraisan'le président Nigeria fa izy tsy nyteny hoe mbola omeo mandat 3 mbola mandat 4 meo mandat 5 fa raha tsy zany tsy ampy ana sinsisa fa nahatsapatena le rangah nahatsapatena lay rangah ary izy olona ray aman-dreny président perinasa tany Nigeria de tsy nilatsaka ntsony izy zay aloha momba an'iny fa
nanahoana ny fandehany fifidianana atao a Nigeria satria tenentsika teto hoe enina ny firenena afrikana miatrika fifidianana président république amin'ny akapobeny aty Afrika zany amin'ity 2023 ty Nigeria aloha iny nanomboka azy mbola misy manaraka ao mbola ho avy ny République démocratique en Congo mbola misy ady be koa ao fa jerena daholo hoe manahoana ny fiatrehana n'ilay fifidianana ny aty Madagasikara any amin'ny resaka lisy-pifidianana zao ny resaka eto dia mijery antsika izao tontolo izao fa hoe ny resaka fanampiana ve io a ny olona tsy azonao terena hoe ndeha hanampy anao fa ianao aloha no mihetsika voalohany amin'izay resaka hoe fanatotsana ny fifidianana zay ary raha malagasy le izy raha te hanampy ny avy any velany manampy izy manampy ny olona rehefa hitany hoe tsy verivery fahatano ny volany na misy cyclone tonga eto na hiatrika fifidianana ny Madagasikara na hanao inona ny firenena malagasy na hanao inona manampy ny avy any ivelany am'izao rehefa fatany sy azo ny antoka fa tsy ho verivery fahatano ny volany rehefa azo ny antoka tsara fa tena miantefany anaty vilaniny malagasy ilay fanampiana izay hoentindry zareo tsika moa eto manan-karembe fa tsy haitsika ny mitantana azy satria ny lavatanana ny betsaka ny lavatanana ny betsaka tsy mandeha araka ny any amin'ny tsy voatsinjara amin'ny isa tokantrano araka ny tokony ho izy ilay arem-pirenena lasa mijery fotsiny sika mitovy ihany zany manana ianao nefa tsy mahay mitantana de ny avany velany tsy manampy mitovy ihany zany zany hoe zakainao daholo ny vokany de zay zany no fipetraky ny raharaha zany amin'ity taona 324 ity efa 2 volana sady zay ny lasa inona ny vita teo tamin'ity 324 ity nga io azo tazominy io fotoana io mandeha be io mandeha be tena faran'izay mandeha be ngamba ny sasany any mieritreritra mihitsy hoe sao de inona re ny hitranga eto Madagasikara mba hahafahan'io fifidianana io tsy andeha ohatra hoe mba hoe hitatra ahoana ny malagasy am'izao fotoana zao efa maika mihitsy hiala amin'ity fahantrano ity ary ny fifidianana no kiondalana lehibe anisan'ny solution vahaolana ngeza be mihitsy ahafahana miala amin'izao fahantrana mangitsokitsoka mbola tsy fahita teto Madagasikara zao enjana ane zao fahantrano zao tena enjana zao fahantrano zao mitaraina daholy zay eno rehetrarehetra ka hipetraka fotsiny eto zany de ifampitsetsetra fotsiny eto zany zay ne le hoe malahelo milaza aminao fa tena tsy tafavoaka mihitsy le firenena any amin'ny raha am'izao aloha saingy zao azo atao tsara manavitra n'le firenena fa tsy hain'ny sasany manao azy zavatra fa mamay azo kinona ry no atao eo fa ilay fifidianana no ahafahana manova ny tsy mety makany amin'ny mety zao mantsy le izy rehefa miaina ao anatin'le tsy mety zany le vaoaka malagasy rehefa miaina ao anatin'le tsy mety na hoe ampiainina ao anatin'le tsy mety ahoana moa anamarinana hoe ampiainina ao anatin'ny tsy mety io resaka lalana io ka efa lalana efa hita zao fa efa simba de tsy amboarina de raha mandeha mifanazavana de mifanilika iny eny lalam-pirenena reny ene route communale fa nga ifanilika sy anadio tena no ametrahana ny mpitondra eto amin'ny firenena no ametrahana no ampindramany vahoaka fahefanany zay manana amin'ny fahefanisatsikajany ihany tsy anilika sy tsy anadio tena tompoko fa mahaolana eony eo ny tadaviny gasy zao de hoe vahaolana eny eo fa efa tsy mihinan-kanina izy efa maty izy zay ny tadaviny malagasy de tsy hita amin'ny malagasy zay tsy tsapany zay de rehefa tsy tsapany zay dia soa ihany fa isy ny fifidianana an'zay no mitondra ny vahaolana anyzay no mitondra ny vahaolana saingy tsy tafavoaka le vahaolana raha tsy misoratra ny anarana any anatin'ny lisy-pifidianana zay de ho vetesina eto foana soratiny anarana ny anaty lisy-pifidianana misy tsy miteny an'izany mihitsy any ambadika any misy tsy miresaka an'izany mihitsy any ambadika any
ary ny tsy firesahany sasany any nyzany resaka hoe fisoratana anarana ny anaty lisy mpifidianana zany de misy dikany izy tsy andany andro am'zany mihitsy fa maninona ny aty am'tiako Madagasikara no miezaka mafy milaza ny aminy hoe soraty any anaty lisy mpifidianana ny anaranao satria efa fantatra efa nisy zavatra nyseho teo efa nisy nyseho teo rehefa tsy any ny anaranao a de ampiasain'ny sasany am'zay anaovany azy any rehefa tsy any ny anaranao a dia very ny zonao zany ilay zo tena le droit fondamental mihitsy le droit zo fototra mihitsy amin'ny maha-olo-pirenena ary Madagasikara ho a nanao sini an'ireny fifanarany iretsam-pirenena ireny resaka zo mifidy zo any anaty lisy mpifidianana zo isan-karazany ara-baina manokana zay mananarana hoe zo nalana vavy fa misy karazana zo zany a ho an'ny olo-pirenena ary Madagasikara eo misehatram-pirenena de miteny hoe zay manajany zany ireo karazana zo rehetrarehetra eo zo an'ny olona no andeha hifidy zo an'ny olona no mahalalaka tsara amin'ny tontolo-pifidianana fa raha vao misy teritery eo de efa tsy izy zany ka inona nanaovana soni any amin'ivo ny sehatra raisam-pirenena am'ireny resaka zon'olombelona ireny rehefa tsy ajainao le izy zay ny mahatonga ny international mandefa mpanara-maso rehefa tontolo-pifidianana any amina firenena anankiray raha ohatra ianao ka mpikambana fenao anatin'ny firenena mikambana fa rehefa tsy te ho araha-maso anao de mela tao mela ao amin'ny firenena mikambanao rehefa tsy te ho araha-maso fa matoa ny olona manara-maso matoa ny olona manakina matoa ny Union Européenne nanakina ny ACC de ianao tsy inona mandray ny fanampiana avy any aminy ka ianao tsy inona mandray ny atao hoe fitaovana avy any aminy ka 4 kilometatra moa ny lalana ny famatsim-bola avy any amin'ny vondrona Europeana raha zay no raisitsika ohatra 4 kilometatra ka eo anao miteny hoe tena tsy tokony hitsabatsabahana ny raha tokantranonay izy tsy mitsambaka fa manao remarika izy ary miteny manao fanamariana izy satria misy vola miasa eto mipingapinga ery isika mandray ny volany avy any velany any manao siny signature fa iny signature iny mamatotra ihany koa mila vokatra iny ary mifanotaniny ny any ivelany de izao ny tenanay moa mpanao gazety miresaka am'ireo avy any ivelany reo maromaro ihany dia tompona andraikitra anankiray zay asa moa zao na efa lasa raha mbola eto Madagasikara fa iny no nyresaka taminay ny aminy hoe ny naina ozy izy de zao rehefa misy ny fanampiana omenan'ny firenena malagasy de ny fanontaniana voalohany apetraky ny mpamatsy vola ny mpampiasa vola sy be moa zany misy karazany be deabe le fanampiana io araka ny efa nazavain'ny député Todisoa teto misy ny hoe fanampiana tsy averina misy hoe fanampiana elaela vao averina misy hoe kely ny zanabola isan-karazany fa no ny fanamariana hitambarana fotsiny de hoe tafita miantefa tanteraka any amin'ny vahoaka malagasy ve reny fanampiany reny misy fiatraikany tsara ve any amin'ny vahoaka malagasy ireny fanampiany reny sa olombitsy no matavy sy voky hatreny tentakely miodina ty ka miodina ty na miodina ty vao mariky ny any ivelany zay rehetrarehetra ary am'izao fotoana zao ane so de tsy fantatsika fa raha manampy ny any ivelany de vokatry ny fitserana sisa fitserana n'ilay vahoaka malagasy ohatra zao tonga ny cyclone Freddy eto moa ny ray aman-dreny ra Freddy anarana mba mitovy angamba iny nandravarava Freddy fa raha hoe misy mifanampiana valivelany dia de hoe fitserana sisa n'ilay vahoaka malagasy le izy ary reny fanampiany reny mialohana resantsika ny ampisehatra ireny fanampiana ireny izay mandeha atsero zay tenenina amin'ny alalan'ny communication sy ny filazam-baovao maro isan-karazany aloha mba tenenina amin'ny tena mazava le izy avy aiza ireny fanampiany reny avy aiza inona no entan'ny PAM programme alimentaire mondial zao mantsy tsika miara-miasa ny firenena mikambana de anaty firenena mikambana ao misy sambandraha raha maromaro ao de misy zao le atsotsika hoe PAM
mitondra ny anjara brikiny izy mbola voatany an-dranomasina tany zay mahafantatra olona miasa ao amin'ny pamma tompoko vo mbola tany an-dranomasina lavitra be tany cyclone Frede io dia efa nietsiketsika efa tena mietsiketsika mafy ny reny setra raisam-pireneny reny anisan'izany mipamma tsy vo zao mipamma niarany asa amitsika no manampy atsika fa tonga de fa ary makany any manoro any tany io ao raha tsy mino an'izany nareo tonga de fa mietsiketsika de tsika moa misy ny BNGRC iny resaka national iny fa ny tiano teneny am'izany hoe ny olona zany a dia efa mietsiketsika satria efa atrehany isa-taona ny ty resaka cyclone ty fa tsisy hoe zava-baovao ihany ko e de ny fanampiana neny olona efa routine fa tsy hoe efa eo apotomoto eto hoe aizan'zao ahoana ny ery zavatra efa tokony mandeha zany mandeha ho azy zany zay le fomba fiasa zay ka raha misy ny hoe misy mizara zao ny ary e misy mizara vary e misy mizara inona tsay vatitsinjo hoe sy inona avy reny anaran'ireny le zahatra zarazarainyreny sakafo hoe sinsisa mba ataovy mazava tsara fa ny tena tsy mety tsy anao ny sorsa tsy anao no ny aingan'lay fanampiana vari avany velny de tengenanao fotsiny hoe zay ny manampy an'io manampy an'izao mba teneny mazava tsara ilay izy mba mazava am'rehetrarehetra rehefa tena avy any amin'ny fikambanana zao le izy de tonoiny hoe fikambanana zao name an'ity rehefa avy any amin'ny pamma le izy de teneny mazava hoe avy any amin'ny sehatra raisam-pirenena programme alimentaire mondial itony fanampiana itony de fantatry le vahoaka fa tsy hoe avary amin'ny avany velany ery le izy a de anao no mizesta de tsy tenenina mihitsy le tena sotra reny zany fantatra foana reny hoe avary ohatran'le tamin'ireny le fizaraham-bola moa sa inona moa le tamin'ireny hoe zaraina ay le tamin'le coronavirus hoe mizatra ay le izy resaka ary amin'ny banky raisam-pirenena sa inona de ny sasany ety ananina ty no mizesta hoe ohatr'zao oera mihitsy zay tena na mizara an'zao aiza le honnêteté aiza le hoe fahitsiana sy hoe ny marina rehefa sehatra ve zany afahana misehoseho sy mizesta eraky ny tanàna de hoe io ianao io fa rehefa hoe tsy afahana manao an'izay de any ananina any fa rehefa ny olona manao azy de teneny hoe zao rehefa ny UNICEF manao an'le izy de teneny hoe UNICEF avy amin'ny UNICEF ty rehefa mivondrona Europeanina nanao an'le zatra de teneny hoe vondrona Europeanina ty resaka fanajana zany tompoko rehefa mipamma nanao an'le izy de teneny mazava hoe mipamma nanao an'ity zao a no anjara brika no entindry zareo inona koa rehefa firenena ohatra hoe fiaraha-miasa bilaterala moa zany hoe fiaraha-miasa firenena samy firenena de teneny mazava hoe tia reto fanampiny reto menanareo atya dia avy amin'ny firenena zao avy amina fikambanana zao avy amin'ny zao tenenina mazava tsara zany ny fomba fiasa aona zao le vola le hoe hiatrehana ny covid maninona zao raha ny tenenina mazava tsara hoe zao le vola azo vola be iny a hiatrehana ny covid de zao no efa nampiasana azy amin'ny atsipriany de mazava amin'sain'ny olona le izy fa io tsy fisiny mangarahara io tsy fisiny mangarahara io a dia mampitombo ny tsy fahatokisan'ny olona atsika isako mizahatra tao ane de miteny foana ny any velany any miteny mpiray tany razana eto aloha hoe ataovy aiza mangarahara tsy voalohany vacation mpampianatra tamin'ny resaka fanadinana aiza mangarahara maninona mbola tsy aloha hatram'izao mbola nisy tsy nahazo vola foana hatram'ny resaka CP zany ve de mbo mety tsy misy fanazavana fa de hoe jereo le tombontsoan'le zanatsika jereny e fa nga izy ty tsotsorona fangaro eo mpampianatra ao nga velivelona fotsiny am'izao mba manany ny asa taona izy zanaka iraisany io e tsotsorona oatra zany rehefa zohany de zohany zay zany mila amafisan'zay ka hoy isika hoe fitaovam-piadina mahery vaika tsy resin'ny sasany
ity resaka fisoratana anarana any anatin'ny lisy mpifidianany ity misy marary andoha any rehefa tena ambony be io anarana any anatin'ny lisy mpifidianana io rehefa tsisy doublon de misy marary andoha any fa velao izy arary andoha any misy tsy malevokanina any rehefa tena hoe lisy mpifidianana tena impeccable no mipotra eo rehefa tena hoe fahamarinana no mipotra eo iza moa ny tesitra rehefa tsy mivoaka amin'ny fahamarinana ny demony ny tesitra rehefa tsy mivoaka amin'ny fahamarinana aroso pastera tany atsonjombe hoe pastera zaka hoe ny alabato dia fidindafo marina zany e zany tsisy discussion zany fa misy ny marary andoha am'zany de lasa tsikaraina hatramin'le mpitandrina misy ko moa any amin'ny fitandremana any any amin'ny fitandremana any any amin'ny fitandremana any lena misy karazan'olona de anana spécialité mihitsy ty manentsika mpitandriny ty moa zany mba entre-parenthèse izy menakavy hatrany amin'ny razambeany any ne zay mpitandrina mifandimby eo enjehany foana fa tsy problème zany ny asan'Andriamanitra mandeha foana ary marina tsy maintsy toriana na iza faly na iza tsy faly Andriamatora Fredy io ianao io tonga indray avaiza moa ianao teo Ambohitra Trimonala moa any amin'ny districtny Manjakandriana efa mpisehatra eto zany Andriamatora Fredy tsy anao cyclone ianao akory fa iny moa zany mba hoe Fredy iny tia Fredy zany tsy anarana malagasy zany tsika tonga de hoe raha Fredy zany ty amitsindrim-peo mantsy mahasamy hafa azy ndray Fredy tsotra fotsiny ndray Fredy tsindrim-peo vazaha zany Fredy zany eny ary ka miarabana Andriamatora Fredy ray tonga somatsara misehatra eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada miarabanao de miaraban'ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ny MBS miaraba ihany ko any zareo teknisianina rehetra indrindra ko fa reo filora valomana de tsy adino ny miaraba azy ny antony tonotony zao ary mampahery azy ko satria mahatsapa mihitsy zay fa zany filora valomana zany de manana fahendrena ary tsy mbola nahita filoham-pirenena tena manana fahendrena oatra azy mialatsiny araha iteny zany satria be da be reo zavatra nany ony ny fahendrena ndresaka zao tamin'ny etsika teo de nasehony mihitsy hoe tsy tiany zany vahoaka malagasy voatifotifotra voan'ny lacrymogène zany de naleny noentina ny ala nasaina ny ala atao anatin'ny toerana namenana ny vahoaka de nakany Belera miaraba ihany ko an'ireo vahoaka rehetra zay mpanaraka tsy tapaka amin'ity miara-manonjy ity miaraba ihany ko MBS Radio Mada MBS Radio Mada miaraba ihany ko an'ny mpiatroka team ao anatin'ny district Manjakandriana tongeto zay tongeto ny tenako satria nisy moa ny etsika zay nataon'ny tany rivorivotra hoe ho amin'ny magro biorivotra tamy zoma iny de saika gagagaga ihany ketraketraka ihany ny antony de tsotra raha zay ny ambany vohitra ny tratrany tsy fandripalemana tsy Ambohitra Trimonala ihany resahako fa nitatsara manontolo satria za solo tena nitatsaha mahafantatra an'ireo maheno zavatra be da be manery ananosy de inona ny aminareo tany ary ny zavatra ambety teny nitatsaha sy ireo iaran'ny dalo sy ny alaboty de hoe valy tenin'ireo mpitandreo filaminana de tsy ampy fitaovana izy sady tsy ampy maramila gaga nefa zay fa tena hay ve manana maramila ranjanambe sady be da be ohatry zao ty Madagasikara ty fa rehefa le vahoaka zay vahoaka manarama azy ny mila vonjy laza tsy ampy fitaovana izy fa le mpitondra iaro le fitondran'le fahefan'le mpitondra zay tsy manarama azy fa volany vahoaka ny anaramany azy ino no iazakazahanareo va nany andamin'ny te ameny anareo ny tsy vola any aposy ny ngambe mino afa tsy avy any aposy fa avy amin'ny vahoaka zay ampijalianareo fatratra zay tsy rarainareo zay zavatra mahazo azy any de tsy maintsy niakatra zay hoe ory mpitandreo filaminanao mijaly ny vahoaka amy tsy fandripalemana atao taminarivonareo no mampiseho be boty be sy ny basy be nareo fa le vahoaka ria mijaly voaingakaingana zao tamin'ny anatin'ny commune Kasidandy zay indrindra teneno eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada eto mihitsy niendrika ny tsy fandripahalemana any aminareo le iainan'le vahoaka
any tanàna any sanandro nefa ty Antananarivo a hita hoe misy mpitandro filaminana be pote ranjanana be Ranjana be. inona ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana ary ka mampitaraina anareo sy hoe tena mampanao antsoavo anareo mihitsy am'izao fotoana zao. maro be moa zany hoany eno fa ty zany tena hita maso a de le tao anatina Kazadandy commune Kazadandy zay tsy lavitra na Kazadandy misy boakely ny Andromby boakely ny Andromby de samborona ny vonoina boakely io a de ny fatorana amina vodiazo de efa maty zany de le omby tsy hailo na hoe na le omby marina no saika alaina fa nisy tsakatsakana tsy fa zay aloha no hita maso zay aloha ny zava-misy fa le omby tsy azo fa le boakely no hita tao de ny zavatra manahirana zany raha ohatra izy ka hoe mpangalatra tsy ny gendarme niaro azy tsy avoavoaka azy fa mety nitahotra ny fokon'olona de raha ohatra izy hoe ka akasiparana samy alina de vokatra le tsy fandriampahalemana amin'ny fiarahamonina zany hoe le tsy fandriampahalemana ty zany ary nampikorotana ny fiarahamonina ny nataony Rajoelina nataon'ireo mpanoko ampanjakan'ireo zay matoa miteny azany a hoe nataonareo mpitondra ankehitriny natonga ny fikorotanana fiarahamonina betsaka ndrobainareo fananan'olona ndrobainareo tamin'ny 2009 betsaka ny trampanjakana doranareo tamin'ny 2009 koa zany zany ka ianareo ara nanao rehefa misy likilikim-piaina any ny zava-nisy tam'zany fakalana filora valimanana de zava-misy am'izao zany a ny anaran'le vaoka iny rehefa mifakaly izy de any amin'ny famono any ny tianao tenena zany ohatra ny hoe nazo lesona tamin'ny 2009 de zao zavatra misy zany ny mpitondra na mpitarika rehefa endry ny mpitarika de endrika io ny tarihina ary miazakazaka ao le endry fa rehefa dala mpitarika na manao endrika jilamboty na manao herisetra na manao zavatra tsirariny manaraka an'iny daholo ko le betsaka ny lazaka manaraka an'iny ka mahatonga ny vahoaka ny magro vahoaka ny filora valimanana endry mpitarikako tsy ty korotana ny filora valimanany de endry manaraka azy ihany ko le vahoaka tarihina nisy ny tena hoe tena nisy velapandriky ny tamin'ny zomay satria raha hoe nitrifatrifana teo zany anao forcine hitreo de tafiditra ao anaty velapandrika fa tsy tafiditra tao anaty velapandrika hoe ala andao andeha tongotra de andao any zay ny tenenako anao hoe tena manana folo endritsika manana ny filora valimanana nefa be da be ne za efa nitanisa teto hoe mitsinjo vahoaka izy raha niditra raha vao nanomboka ny aretina iny de izy mihitsy ny teny hoe idile sisy tany mba tsy ahafahany aretina miditra nefa ny corona io fa tsisy ny eno tsisy banaka teo ty ndray zany izy a efa fantatra zany fa hoe filora valimanana zany tsy ty zany vahoaka malagasy zany isy mifoatofoato foana de ny aleny nandefitra ny ampony na de tanàna na taniny arany io de nambenana de ny aleny hoe danonareo vahoaka ndeotsika ho ary ny asila resaka kely ny any ambanivohitra aloha satria any misy ny tena izay zao ambanivohitra dia manana fotodrafitra asa roa goavana zay azo atao hoe ambavohatra izy aloha io ambodra trimonaly io ay ominareo mihitsy otokanana io otokananareo io otokanana io iza nanao azy tsisy mihitsy na ariary so ndray manjo isy safika andray hoe mba zavoakely hoe tsisy mihitsy ariary na vainy amin'ny commune na vainy am'izao fotondrano zao na vitandreo rehefa ano izy de hitandreo hoe inavy le fotodrafitra asy io fa anakoroa le izy tsisy mihitsy io zany a fa mba isoraneto zany a de be da be le tim malala tanana ka raha rohatra ka amin'ny anaran'ny tim nitokanana azy de tim no satria nareo no nanao azy zay nanao azy de misy ohatra hoe salany ray mandreny rakotoavony Jean Pierre zao zay mantsakandrina tena nanosika betsaka anay a amin'ny tany zavatra zany a de asainay izy misy koa moa ny ndraza hoe inona moa no tena fijalianareo aloha talohan'ny tsy navitany io ka nahatonga anareo hoe andao ty ho atao satria ohatrany efa nisy fotoana ela be zany nareo a no sahirana de tsisy nanampy tsisy zao fa de nareo no nanapa-kevitra hoe ho atao ty zavatra ty a miainga amin'ny herin'ny tena tsisy miandryandry zany hoe efa ela misy tatezana zany mba zay nitsinanay indrindra efa ela be izy io a no tsisy tatezana ranokely anakiroa
de zay foana no manamboatra azy amin'ny alalana kininina nefa eo tena lalana fampiasana zany hoe misy fotoana zany any lalana ny sarety mitondra charbon makatia commune Kazdady basiny goudron ay azony goudron zany de any lalana any lalana de misy fotoana zany tena nijaly mihitsy tsisy pirara izy io de tabakevitra zay fa hoe rehefa tsy anao ny commune rehefa tsy anao ny mpitondra de ndao atao satria tam'izany moa tamin'ny androna tetezamita efa nanaovana an'io tatezany io de efa vita izy zao de misy ko terrain zany hoe terrain koa zany ho an'ny tanora itaizana tanora vita koa nareo koa nanao azy zay ko nanao azy tsisy ko nanana izy fa de araka zany hoe tim nanao azy de tim nitokana azy de io zany io tokanana izy io ka misy ko fotodrafitrasa zay azo avy amin'ny vondrona européenne zay hoe tsy tokanana zany satria ahoana moa nitokana io izy ny asako mampalelo kely amin'izy ity de teneniko eto moa zany rano izy ity rano fisotro madio zay le nivatsin'ny vondrona européenne rehefa rano fisotro madio tsotokanana io koa tsotokanana io ary zara miady mafy mihitsy tsy hoe satria misy japy ndray misy japy satria manko liza fatapatatra satria efa tsy tao amin'ny fokotanina rangaina misy ana ihany ane nisy fefa nisy tainy akafa fa nisy nitaingina le fotodrafitrasa avy amin'ny vondrona européenne de miteny izy fa izy nanao azy nefa ny tokana izy de tonga izy ay rehefa itokana de tonga ry zareo ka ity zany mampalailo ahy eto zay fitokanany any nandany oatriny izy tsy maninonino fiafananahirana tena sahirana voaka namboatra ny fotodrafitrasa io isorako ny vahoaka fokotany ny namony zany isorako rangaina fa tena nanao zay fantany mihitsy izy satria niady canal inavy le neto le vahoaka nanao an'io niadiny canal nanevra ho an'le maçon misy ko vola telo etsy isaky ny borne cotisation zay naloha vahoaka dolo nandoany telo etsy isaky ny borne io aminay iny nefany efa nisy tamin'ny androny efa 5 taona rasa angamba fikrifamany nanao azy mbola tsisy commune tam'izany fa fokotany de tsy ohatran'izao zany tsisy cotisation tsisy ninina de eny isorana le intérêt de aloha fa vita tsara l izy de makasitraka azy satria izy ny tany de isorana le namatsy volana vondrana européenne satria zay manko izy hoe vondrana européenne le hoe frantsay samy européenne any moa zany de isorana ihany ko izy satria zava-dehibe makasitraka ny intérêt de sireo zay fa zavatra ohatra manahirana ny eritreritro de zao nisy teny amin'ny fokotany hafa zay nitokanana hoy ny anay efa rano efa nisy teo lorano efa teo nisidy be efa teo fa ny teo fotsiny no navoizina inona ny olana na hoe inona ny tsy mampandripandrisainanao am'le izy de zao tsy mampandrisaina tao anatina fotoam-panetsana nanaovana azy zany hoe fikarakarana tanybary tena sahirana mihitsy le vahoaka vo navita azy vita izy zao voaingana mbola misy zavatra mbola mety misy atao ngamba amy talata mbola andehanana any de zao mbola takina vola ndray le vahoaka takinisa alaovana cotisation itsenana vahiny ny mampalelo de ty le vahoaka mihitsy tsy mitovy dolo ny fahefany misy tena sahirana misy tena nohan'ny androany nohan'ny androany zany efa tsy mihinan-kanina araka ny tokony izy tsy araka tokony izy ka misy ary efa trosa zany mihinana de mbola saina mandoa ary indray andoan'io ndray zany de mbola itrosa ndray karaha trosa ho an'ny vady manjana manko tsy mampalaelo zany satria vadiny fa raha ho an'ny hoe trosa anaovana fetery ho an'ny tsenanatatra tsy ny vala-pari tsy nanao nininina ohatra ny malahelo ihany zay ary amy matoko-panohitra atsika de anjara ny toko-panohitra ny miady zay zavatra tsy mety atao ny vahoaka satria zany no antom-pisiny hoe zany ko moa baika amin'ny filora valomanana hoe anangana firenena vanina ka le vahoaka efa mahatra io ve de mbola vesarana an'zany ihany mbola volosana ihany ohatra tsy de mety amiko aloha zany fa mbola hitatsika eo izy eo mbola tantarentsika eo de ahoana zany ny fipetraka ny raharaha zao amindreo le hoe asa nataonareo tena hoe asa ny vahoaka madiodio io so de lokolokon'ny sasany am'le lokony ray io rehefa avy eo sa mety sany aloha zany fa ny hoavy izy rehefa fotom-pitorona moa de nylazainy fa hoe
fanolorana lakile le otrotran'izay de nefany a misy vahiny asainy de vahiny asainy nefa tsy vitany hoe eny tanàna fotrany mianafatra asa tsaitra moa fa aleo hiteo fa araka sisio le izy hoe atrany aman-jakalina rehetra any ho asaina efa manao zany ny vahoaka de mahavita de efa manao mivoaka de mahavita iresana tsara fa navita zay a ao anatin'ny fokontany andrangaina terrain de tsy nisy ariary navita zay tetezana anakoroa de tsisy any commune na fanjakana ariary niditra tao ka tirano ty zany tsy hoe le ando le vola io no mamparary fa raha ohatra ho anatin'ny fisin'ny vokatra niny anaovana an'izy inona moa ny olana raha sitrapo satria navita zavatra fa raha izao maitso ahatra zao ny fanery ohatrany mba lasa eritreritra ihany ka tsy maintsy resaka kely an'iny tsika faharoa miresaka ihany koa ny fanetanana amin'ny lisym-pifidianana de mbola resaka mafy mihitsy ary ezaka mafy mihitsy satria moa teo ohatrany hoe ny farana lizy nefa aza miany an'ireny selere renitsolo zany a fa manatona ny sefim-pokotany fa tsy maintsy anao ezaka tsika hiala am'izao fantrana lala zao tonga de anitsany andriamato rafiredy ianao manokana tonga de inona ny nataonao zany amin'ity le resaka hoe fanentanana ny olona le hoe hiditra ny anatin'ny lisym-pifidianana ity soratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana azon'ny olona tsara ve mahazava-dehibe ny fisin'ny anarany tsy misy diso ao anatin'ny lisym-pifidianana azony tsara ve azony tatsa tsara ve zay hoe inona ny lanjan'izay amin'ity raharaha-pireneny ty miezaka ihany moa zany ny tena miresaka am'zay mahita eny hoe tsy azo atorana micro moa ohatrany hoe manao propagande ohatra hoe misy fivorina be eny a de miresaka hoe ahoana nisy mpifidianana ny sorako manokana kio de reo sefim-pokotany de afaka miresaka amy tena tsara hoe ahoana ninareo milamina ahoana ninareo milamina de miresaka azy ohatra hoe ampatsaivona fotsiny hoe le sefim-pokotany hoe resaka amin'ny hoe ohatra hoe ity fifidianana tiny mahatonga zao fahasairanana lalina amitsika zao a de ny tsy fetezana ny lisym-pifidianana mety tena tany anao ahoana atily mahatonga ny fantrana de zao rehefa ohatra ka filo tsy akatoavin'ny vahoakany eo tsy ny fidininy eo de tsisy anara-dalàna mihitsy eo ary tsisy izy ara tsy nanara-dalàna ny tonga teo ahoana moa ny afahany anery hoe anara-dalàna ny olona feziny fa rehefa tsy ao anaty lisym-pifidianana le olom-pirenena de tsy afaka mifidy tsy afaka miditra akory anatin'ny bureau de vote zay indrindra misy atro vakiko aminao mantsy rehefa eo ndao ary de tokony hoe zany hoe hiazakazaka mihitsika amonjy ny sefim-pokotany hijery ny anaratsika jerena tsara sao diso jerena tsara koa fa sao de sanatria miverina eo ny efa matitra anatin'ny firy-taona ny mbola miverina ndray ao anatina fokotany iny mety hoe mangataka atsika mihitsy zany hoe anatin'ny fokotany a mety misy olona raha ny aminay aloha zany ny hitako indrindra be indrindra tsisy mihoatrany dimanjato de raha mbo mangataka fotoana kely anao mbo hijerena le havanao ao sy le hoe olona efa maty gamba zonao zany a azonao atao mijery an'zany sao de misy eo satria manko a raha ohatra ka tsy mailotsika de reny anarany reny mety nangalarana vato ndray a amin'ny manaraka de tiako tenenina zany a zao koa alohan'ny amakinao iny ndrendray manko ny fotoana efa ndrendray alohan'ny amakinao iny de zao koa ny zavatra hitako efa nyteneniko teto ty ary mbola veriberiko ihany misy mpanao politika be da be atoko politika be da be to amintsika eto zay tsy manana eritreritra anao zavatra manana fotokevitra tsara hitondrana n'ity firenena ity latsako fidina fa hijapy masinina ny betsaka ary reo atoko politika tsy samy latsako fidina reo a manondra an'le nini satria tsy zojapiny ary zava-misy a raha kely ery izy sady kely endaka fa hijapy iza no azo zapina de tsy voafeny iny takatry ny any ambanivohatra tahakany zay de ity zao a miova minisitra mahatonga an'io ane minisitra zay atao ane mitsapatsapy eo vao manao ny ranona raha atao ao tonga tsy moa hoe ahoany ranona tonga eo tonga eo ka zao fa fotoana farany zao anao voanova minisitra sao de minisitra galabato aloha zany tsy mahatoky an'zany aloha zay fa iverenako le hoe mitetika ny
misy hoe mitetiky ny anao niny misy hoe mitadika ny na hoe anao tetezamita tetezamita raha zao firenena efa mantra lalo zao ny tetezamita treo le retsy manay a fa de ho tena vadiranao vanitsika ary zao firenena zao zavatra efa firenena efa mantra lalo tavititra anat'ny fahasairana zao mbola hitsapatsapa hoy a zao ne le olo-baovao io a ona moa tsara ny tenenan'ny Andriamatora avy eo de mitsapatsapa hoana tsapany tatsa zany hoe tena resaka andrakandrana ny itondrana firenena am'izao fotoana zao manko ahoana ny atsapanareo zao zany zavatra hita am'le fiainanareo any mihitsy zao zany zavatra hita tamin'ny andron'ny filora valomanana zay sahako mihitsy ny rere fa tsisy filoham-pirenena nijery ny tatsaha fa tsy ny filora valomanana na teo izy ireo rehetrarehetra eo de manokana mihitsy ny tenenako azy hoe ny filora valomanana ihany no mijery atsika tatsaha na ny orinasany tamin'ny orinasan'ny filora valomanana hoe misy vokatra vidiny any ambany vohitra vokatra ny tatsaha io a tao nisy hoe akoatran'le vokatra nisy ko le inona ty inona le sakafo biby nanana provandy ko izy fidimilina de nanana an'ireny izy a mora ary zao ohatrina tena raha jerena hoe ohatrinany ihany zao ny resaka sakafom-biby fiezika efa tsy miresaka le sakafom-biby le provandy tsony mieritreritra satria za zao miompy fa tsy any tsony fa hoe mieritreritra fotsiny hoe inona ny vitamine tsy araka tsony zany tsy araka tsony raha ny tena izy satria maty antoko ianao tamin'ny fotoan'andron'ny filora valomanana ho amory reny satria afaka nanao izy de afaka voafeny le vidin-javatra na vidim-bary voafeny satria izy manangona am'izao ne nividianana an'io vary io bory fa ny varotana azy mbola tsisy hoe tania nisy vokatra niakatra ka zao ny vidin'ny vokatra fa tamin'ny vokatra niakatra taria mory io fa manao zay dany kibo mpandraraha de afaka tsy voafetsolo le vidim-bokatra na ny orinasan'ny filora valomanana na ny zavatra nataony a de nisy tombotso be da be honay tatsaha tao reo PSDR zany tena nazaonay tena nafinahitra vamatsiana tao amina masomboly misy ko le fikambanana be da be zay nitsangana zay nitohanany vola nisy fikambanana ho any efa niteniko tsely fa tsy mampanina any amerika zany ao anatin'ny commune misy anay a isorana mera zay amperinasa tam'zany a fa nisy fikambanana 13 nivatsina vola 7 tapitrisa ny 5 tapitrisa isaky ny fikambanana fa tsy navirina anaovana ndraisany le fianakaviana kely sy le fikambanana to afaka nananasy nahitsy tsara marina tsara ny fitantanam-bola de misy tsara ny vokatra misy fa rehefa nisy moa zany tsy ampy le fiofanana le olona de raha voalasa filora valomanana de najary tsy nandeha mizizy lizy tiako tenenina am'zany a tena nandany vola be mihitsy nandany fotoana mihitsy filora valomanana nikarakarana ny tatsaha ary zay no mahatonga ekarako foana eto matetika hoe ortatsaha raha mbola ity fitondrano ty mbola hofikiritsika eto de milaza tsy fandripalemana alaboty mandeha ny alaboty ny alatromby ny vidim-bokatra tsita zay vidim-bokatra tsy miaina zay hoe tsy latsaka fa mikaikaiky adoly ny lalana mampanano sarotra ny foamahana ny vokatra any akodaoda de inona ary nitavandrainareo am'ty izy angamba mianatra za lasa miandreo fotsiny zany nazo dolo zany be da be nefa tsy mandeha an-dakilasy noho ny fahasairana averiko tsara eto fa miakatra eto amako a de aza inareo zay mba azo fahefana matatesa tsikira voalohany a ary am'teny zay a amy mahasolo tena ny tatsaha tsy eo anatin'ny commune misy a ihany no teneniko fa manerana andretra ka raha ohatra ka tsy aminareo lizy zay commune manodidina ala izy no anaty distrika Manjakanila zavatra teneniko fa manjoany rehetrarehetra tokony tsy arary andro nareo fa ho an'ny malagasy ray manontolo ny zavatra hitako eto iarahana malala tsara zany Manjakanina zany a fa za samy laza aminao fa raha mbola distrika atao anatin'ny Madagasikara
tsy maintsy ahitana manjakalina varidamba ato varidamba mpanao ino ty mpanao livraison ny akamarony reny mpivarotra any amin'ny faritany reny saika mahafantatra sy mahafantatra ny adresiko daholo de zavatra any tranga de amariniko tsara de resahako eto dika zany tsy eo anatina commune ray ny voaresaka eto ka satria anao mandehandeha za mandehandeha ka hoe tsisy an'izany ohatra ny amin'ny commune hafa any de hoe marary ando fa ohatran'izany a matatesa tsikera de denio hoe raha aminao le izy raha commune misy anao no misy an'lizy a de miova araha tsy eo aminao kosa makalesona fa tsy izany le milaza zavatra misy matony e zay tongeto e de mahazo baiko amin'ny filora valimanana hoe anangana firenena vanina isika de tenenina daholo zay tsy vanina zay tsy manjary rehetrarehetra mba afahatsika zay tsy vanina zany de atao vanina le izy atao vanina satria tena zay le izy karaha mohatra zany tsika marary andohan'izay a de oka re mingavy re satria zay ne ka tompontsoany rehetra no tombontsoany rehetra no resahany eto ary fireneny ty a tsy anareo nahazo fahefananareo androany a de nareo foana no eo fa izay raha miteny eto a de efa miresaka hoe miomana zany le latsaka o fidina rehetra miteny zay hoe nisy mpifidianana ny ataovy hoe tsy mety eneny io lalam-panorenana io matoa voadikadika an'ireo mpitondro reo de misy zavatra tokony hitsy eo misy zavatra tenenitsika eto hoe misy tsika ene tokony anao fikoran-doam-pirenena mba ahafahana manamboatra zay tsy mety matoa zay miteny an'izany a de hoandro zay le ilatsaka eo de ho lesina ho azy zao fandikana lalam-panorenana be da be zao izy no nanao azy de izy matoa tatsa zany mahatsapa hoe misy fantikana lalam-panorenana tsapany tatsa ve zay so de hoe ny aty atany fotsiny no ahoana moa tsy ho tsapanay zany gouverneur zany mbala aza vao raha hoe mifahatsapanareo azy voalohany aloha zany gouverneur zany anie tsy eo anaty lalam-panorenana ay matsapa fantatra ny tatsa zay fantatray zany zany zava-dehibe zay zany hoe député zany amin'ny faritra no izy zany hoe solombavam-bahoaka zany a afaka manao ampesement afaka manao motion de censure motion de censure nanao ry zareo a nanjavona fotsiny teo de gaga ny tatsa gaga zay hoe ohatradray fa ahoana matony e zay manaraka zay a de mbo fa ty ovy zay satria tena hitanay mihitsy hoe zava-dehibe koa zay tena hitanay mihitsy hoe aminay zany de tsotra be hoe ninonino natao a ninonino natao namarina akady tompoko ny olona namarina anao akady tsy tarika anao eo fa matahotra ny voatarika araka aminao izy zany hoe ny olona nitondra fantrana ty firenena ty tsy analanao fantrana fa satry ny eranao tsy manana afahany mangalabato afahany manaroatra mijery andreny any nino ty ary atsimba mananjary reny a de varina fotsiny hoe micyclone cyclone zara vera iarabloza le vahoaka malagasy anarotana anaovana propagande milony fotoana ahoana fantatra iny zany hoe zany resaka atao zany iny teofa ohatrany efa propagande aminino a manararoatra an'le loza voajanahary zany anaovana isehosehoana fa tsy hoe manampy tena hoe amin'ny tsy mbola jalo tsy asa distadika fa tsy mbola nisy filoham-pirenena teto hoe nisy bonaka nandeha tany hoe izy mihitsy nandeha nizaran'le izy tany indrindra ho anatrena fifidianana oatra zao efa propagande milohany fotoana zao fahafantaramatsy le tena manaina satria le 3 fotoana fifidiana ao anatin'izao anao arahan'ny olona akaiky ny fihetsikao zany ohatrany hoe zaranao izy zalo ohatran'zao hoe ohatry ary zarany rehetra zany hoe misy an'ty loza voajanahary ty amberenana ny anaovana rehetra rapazy an'le vahoaka efa leo de izy a zany amin'ny vahoaka malagasy hoe ory vahoaka za eto de samy nina fa tsy volany aposiny zao mpitondro reo no zarainy any aminao na volany tosaina mbola aloha na vola aokitapo-bola mpanjakanao ihany na inoninona zavatra ataon'ireo a tsy mino mihitsy ao hoe volany aposiny ny antony na vola avany amin'ny sehatra raisam-pirenena zay mako le hoe mbola voatrosam-bola aloha de raha mijery zany aho hoe diniko tsara hoe reto olo reto
aka fahefana izy a nandroba le zavatra nandrobany a mientina amy tana izy moa tsy nalala zany fa menaka tao magro ihany zarainy atito hoe lazaina varym-bora menaka mora tao magro rehefa nikakisana le barika tsy aitsy orange zany obalika fa mangamanga zay anatreriny zavatra eny sao de mihevitrevitra ny hoe tatsa fa ny filora valymanana tompoko de niezaka nampianatra ny tatsa ary isorako any député eto tim zay miakatra eto isanandro fa mampianatra sy manoro anay tatsa izy mba anaraka le mpitondra fanjakana any aminay satria rehefa io moa salambokotra akanjo e rehefa milamina ny ety ambony a de milamina dolo izy rehetra de ohatry zany keo le mpitondra rehefa milamina zany ny mpitarika ny tim sy ny tiako madagasikara manao ny hetsika de manaraka ho azy keo le vaoka tarehny fa hoan'ny zareo reto rehefa mikorotana ny lobaka ty ambony de mikirotana dolo misy kadala ataony aty de manao any keo eny ambany rehetrarehetra any ka tiako tenenina de ry vaoka malagasy eo ry vaoka malagasy eo aoka retsika mba hisaitsaina tsara fa aza ampidirina sanatria tenianina teto hoe misy ohatra ratsy zay mialatsiny le tenenako azy hoe indro mahita maizy nohatra mitainy betsetsin-davaka tsika sanatria fiteny mihitsy zany raha ohatra ka mbola zao ihany mbola iverina anaty zany teteza mitatra zany efa nampahatra atsika mbola niditra ndray tsika tamina mbola lonkam-panjakana ndray mbola napetraky le hoandry zay mifidy aloha fa zay fantatra hoe tsy ny fidiny vaoka io mbola ireny ndray mbola fidinareo hipetraka hitondra ny firenena de tsy indrotsony a fa raha mbola manao an'izao io fantelo de tsy fantatro tsony janoary tsy tainotomika fa tsy fantatro tsony janoary ya eny ary ka resaka lisy-pifidiana antsika fa kiko miadana tsara ty de avy am'izay no izantsika ny resaka zany hoe fa atsika moa zany efa nyresaka foana teo ny resaka hoe soratany anarana rehefa tsy ao ny anarana de inona mivokany sinsisa fa kiko kely ty rafredy a de afaka miteny ianao rehefa eo a de avy eo a omeko anao ty a de hoeto any de reson amin'ny olona any atao amin'ny pejy voalohany aloha zany de hoe soraty ao anatin'ny lisitra mpifidy ny anaranao zay zany aloha ny baiko pitolomana soraty ao anatin'ny lisitra mpifidy ny anaranao zay le izy de atao amin'ny pejy faharoa indray no milazany hoe raha tsy voasoratra ao anaty lisitra mpifidy ianao raha ohatra ianao zany tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tany amin'ny président Ravalomanana ty aloha sy tany amin'tiako Madagasikara raha tsy voasoratra ao anaty lisitra mpifidy ianao a de inona vo mivokany rehefa tonga any an-tanàna any zany raha fire tonga de efa miresaka fotsiny inona vo mivokany voalohany a tsy afaka andatsabato hifidy mazava zay raha tsy voasoratra ao anaty lisitra mpifidy ianao a tsy afaka hilatsaka ho fidiana raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ianao a tsy afaka ho tendrena mpikambana ao anatin'ny birao fantatsaham-bato raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ianao a tsy afaka anara-maso ny fifidianana raha tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy ianao tsy afaka anao fitarainana sy ametraka fitoriana mikasika ny fifidianana rehefa voasoratra ao anatin'ny lisitra mpifidy zany le olona de tsy tratran'ireo a zavatr'ireo noho izany ozy a dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny lisitra mifidy mba hahafahanao mifidy ny olona afaka manavitra anao sy ny firenena amin'ny fahantrana mba hahafahanao ihany koa manara-maso sy misoroka in'ireo fandika an-dalàna sy alabato mety ataon'ny sasany de atao amin'ny pety fahatelo zany milazany hoe arao maso ny lisitra mifidy io zany tsy vitany hoe efa ao anatiny ao ny anarako a fa mila manara-maso koa anao zany amarino ny anaranao a raha voasoratra ao anatin'ny lisitra mifidy ary manaova fitarainana sy fanitsiana raha tsy voasoratra na misy diso jereo ihany koa raha misy tsy ara-dalàna ao anatin'ny lisitra mifidy toy ny anarana miverimberina io le doublon io ny olona efa maty olona tsy ampitaona olona efa nifindramonina ka tsy ao anatin'ny fokotany intsony arao maso ny fandikan-dalàna ohatra hoe ny fanoliana ny olona sasany tsy soratra anarana ao anatin'ny lisitra mifidy ny fanerena na tsindry ataon'ny mpitondra amin'ny sefy-pokotany na ny tompona andraikitra ny seny eny amin'ny fokotany
anao osoka zany de mamarina izy zany atao am'pety faevatra manao hoe manatona ny braon fokotany misy ianao a mbola azonao atao a ny fisoratananarana ao anatin'ny listry mifidy enynivon'ny fokotany hatramin'ny volana me 3 sy 4 izao to amin'ny namana to amin'ny havana ary ny mpiaramonina rehetra feno 7 taona anatona ny braon fokotany anoratra ny anarana ao anatin'ny listry mifidy mitondra kara-panondro pirenena zay zany le famitinana lizy raha firety ameko anao ty inony anao iny a de oetan tsara tsy hoe diniana tsara diniana lizy a de resana n'olo iny zany le fitariana sy torolalana sy ohatra zany mba tsy hoe apetrapetraka azy tsara ndao ary faly ana vaoziny filo zay nefa za mihitsy eton'ny faly nahitanyity fa ny zavatra etaetako kely a de izy aho hoe maninona satria tsika efa manana rantsa eraky ny fokotany rehetrany a maninona raha mba atao maromaro de tena ho zaraina satria raha dinitsika le fisoratana zany a ohatra ny hitatra lizy a de ao anatin'zay mihitsy atao faranzaingany ty mangataka mihitsy zay atao faranzainga raha misy ara afaka mamea maromaro de hitondra rehefa mody satria ny zavatra efa nyresahako nandritra n'le fotoana ary teto de niresaka foana fa ohatrany voafafany ty ambetetriko amy tetony hoe diovan'ny terrain efa nanao a hoe raha ohatra ka jaune atao a de nendry zareo synthétique ny andehanana fa ny tsika lavabozaka feny fotaka tsy izy ny karazany betsilo ka rehefa misy fanazavana ohatra zao zany a de anisany ary tsy hitako zisaka na fanjakana an'ity satria ny antony a izy ny tokony anao an'ity tiany hoe fanampinandry zareo mpikarakara fifidianana mika zany hoe ny flora valymanana zany ny tokotima zany a de manampy betsaka ary tena manao zavatra betsaka mba atsapan'ny olona ny adidiny ny tonga hifidy zay indrindra satria ny zao hoe hitanao zao le saika hoe hiditra atao macron be oritrika anazavanyity ny saika le tao hoe tena ampenandry zareo mivavady ele efa fatany melo ty zay le izy zay melo ty za zany matatsamo zany manana ataotsika hoe manana amtenina maromaro ihany amina resaka mpivary mandeha teo aloha fa tsy navitan'ny lizy tsony amo no ny anton'ny fahasalamana de tsy afaka nanao ny lizy tsony a de anisany hoe ty zany zao ny tolona tsy mifidinana dalambe tsony fa resaka communication resaka fampifatarana voaka ny zony ampifatarina azy hoe zony raha ohatrany hoe adininy ataotsika hoe ohatra zany ianao ataotsika hoe ohatra zany ianao rery resako anao ianao zao a no ametraka ny filo hitantana olona ambony eto amin'ny firenena olona farany ambony ianao ny saina voatondro anao azy voninahitra lehibe ne zany zay indrindra nefa tsy ataonao besakatsakana zao ny zavatra misy oa rehefa manomboka mandeha zao a amy faritany mandeha zao nendry zareo le zao mandeha zareo re azy a ary mino a fa zareo manao an'io a mandeha mitety voalohany aloha de mifanotanina raha ohatra hoe ahoana anao mbola tiandra flora valymanana de tsy asiny resaka iny de raha vao hoe tsy asia tiany rajoel de tongava mifidy fa raha hoe tsy tiany rajoel midray zany mandeha hoe tianao ve rajoel sy tsy tianao de hoe raha tsy tiako aza tonga mifidy zany hoe efa manomboka mametraka minina any amin'ny base zany izy de dika zany a raha misy an'ity miely atsika de mety oatsain'le olona hoe ary tena zay tokoa hoe le zoko misy zany tetiavindre tosombana efa elaela ny teny an'zay teto hoe misy mandeha any ane zao hoe misy le hoe nini de averiko eto foana hoe aza anaovana tsapatsapy io olona vaovao io mbola averiko ihany io olona vaovao io a de zao ny fandehany reo toko politika be da be tsy samy latsaka fifidianandreo anonan'io satria sitraliesa izy zany hoe na mifanohitra ny zava programme any anatin'le atoko misy azy izy io
rehefa seza izy de miazakazaka faharoa io tondrio a raha vaovao de ty zavatra tokony apetrakytsika tsara fahendrena malagasy hoe raha vaovaovao ny ao a de hoe niendry modivoky fa le adala am'sis le adala be rehetrarehetra eo ny azakazaka eo ireo tsy voafe mandini tsara tsika vaoaka malagasy ireo tsy voafe tao anatiny tokony tao anatin'ny asvema ao ohatra hoe misy tsy voafe zany ireo tsy voafe amin'ny olo vaovao zany ny eo ireo tsy voafendra joelona iazakazaka ao reo tsy voafendra valomanana iazakazaka ao de le tsy voafe rehetra zany ny tambaby eo ao anatin'io filo vaovao apetraky io dika zany a raha vo mitavantsika hoe filo vaovao izy ihany ny vaovao fa le koroka rehetra ao daholy de ho vo mafy atsika ary mafimafy noho izao ny zavatra mahazo atsika satria raha zay le hoe olona tsy vana mahita ny atsika izao hoe ahoana moa zany ministra ny serasera ministra maromaro ministra misy ministra tsy alana mihitsy tsy asa mihitsy ny manala azy na maninona na tsy mavita izy na maninona de tsy sany manala azy zany midika hoe nefa misy esorona misy esorona nalana izy afindra kely atsy dikanireny a reny olona reny anaboakany secret de tsy sa zany no fomba fijeriny tatsatatsa zany na farafaratsiny hoe na hoe zavatra mety atao renany reny a de misy zavatra tsy kombakomba ny raisana atao zavatra hafa misy zavatra nerahana hitany zany mamiayady olo hoe dy titony nisy volamena be very nisy zavatra be da be very de ahoana raha ohatra ka hoe za zao totsika hoe mpitantana kely ah amina orinasa ohatra misy orinasa menao a ianao tompon'le orinasa de menao tantanako le orinasa de misy olona tsy alako mihitsy ao nefa le orinasa le asa efa mitady ho fahity be zavatra very ao anatin'le orinasa ao de lasa teraka ho azy ny saina hoe ahoana matoana tsy alako mihitsy nefa tsy mahomby tsy alana mihitsy nefa tsy mahomby tsy mazava dikan'zay fa tokony andinika zany tsika zay zavatra rehetrarehetra mitang zay afahatsika milaza hoe reretsy ka ny fahefana ty amin'ny vahoaka aty aminao le vahoaka rehefa milatsaka ao anatin'nisy mpifidianana ianao aty aminao ny fahefana rehetra zay indrindra tsisy dika ntsony zany filoam-pirenena zay ampitantareo zany tsisy aminao ntsony ianao mihitsy anao lasa hoe menanao le fitantananao zany ary ianao mampindrana averina aminao le rendramina zao zay de mbola le olona hitanao fa hoe tsy mahomby avy amina kely vola kely 10,000 na vola kely tsy mahafaka makaiza no afahanao ary raha vola biarany azonao ny fenakavinao ray manontolony io anatin'ireo fahasairana an'izao hoe reo mpitandro filaminan'ireo zao ny ataoko miazakazaka izy aty miarony mpitondra de mandro fahalemana avy ny fenakaviny any ambany voatra any de mandro ve ny eritreriny hoe za ty a irongo fitaovam-piadina eraky ny lalana iambona ny mpanohitra fa le avako aria misy fenakavina izy any mety misy fenakavina izy any ambany voatra any tsy hoe etondreny votra izy ka milamina na hoe tonga ty amin'ny mpitondra ty dolo ny fenakavina de voaro aty fa misy any de tsy mbo marary ve sainareo mpitandro ny filaminana hoe alenareo mandany andro aty zay ijery le voaka sairanary eny ary mitoy ihany ny fantaratsika nresaka amin'ny andriamato rafirety moa zany izy avy any ambotra trimonaly izy teo ambotra trimonaly any amin'ny distrika ny manjakandrina dadasika be zany toeran'zany ary feo any tatsano etineto fomba fijery ny tatsa so tsika mieritreritra hoe eto Tananarivo misy radio misy télé misy Facebook misy gazety misy an'zao be olona de hoe itsika no hoe maharaka an'zao vahoaka tsika hitandrina fa nytatsako tompoko am'izao fotoan'zao de efa tena maharaka ary efa mandinika tsy azo amidimidy zany tsony mihitsy ny tatsa ary tsy izy ihany moa nefa niakatra teto fa efa betsaka ny teto antrany amin'ny faritra tonga teto na nytanina tsisy hoe atery io na hoe misy hoe matahotra io fa tena ny fomba fijerina tatsa mihitsy
ano oetineto zava-dehibe izay ka misy resaka anankiray ty andriamatora fredy anoizantsika azy maheno zay zahay mpanao gazety maheno ny olona miparitaka eny nanina rehetrarehetra eny zany fa hoe maninona ary ty resaka valininy ty vanila la vanila no tsy mety milama mihitsy fa lasa resa be foana misy tsy faly ato de misy menimenina ato de misy fandona-kevitra de misy mahatsiaro maharary de misy midina an-dalambe misy manao fiteny mahery any fariparitra avaratrany sinsiasinsisa de misy miteny sao de mba atao fitaovana politika andray io satria zao mantsy zao zay resaka tenenina de misy mitevona misy ambadika politika satria maninona 324 taonany fifidianana de nany amin'ny fanatanjahantena vao mahazo hoe lazalaza kely na hoe lazalaza be any misetraresapireneny de fa ino fa misehoseho daholy andao iazakazaka daholy fa atsika reo sy ny sisa ahoana ny fahitanao an'ity vanily ity zao mantsy ianao mpandehandeha ianao mpanao vary mandeha ary zava-dehibe le hoe vary mandeha ty satria mandehandeha mifampikasokasoka amin'ny karazan'olona maro sy mahita toerana maro ianao fa tany amin'iny fatra misy ny lavanily iny a misy miteny hoe sao de lizy moa zany hoe ohatrany hoe fiaia iny hoe zao de misy ambadika politika andra io a rehefa tena akaiky ny fifidianana de motsiketsehana andray ny vitiny sy ny sia sy ny sisa eo anao ilaza azy zao zany aloha ny java misy vita moa ny fifidianana député teto farany teo de lasa nandeha niditra tany ambanivolo zany hoe tsy nieritreritra zay fifidianana miratsony fa de nataotsika hoe ohatra niala mihitsy izy tamina fitarihana tim satria za présidentanako amin'ny tim any amin'ny commune misy anay ny antony tam'zay ny antony fa zao niverina indray ny antony de tsotra satria raha ohatra ka andatsaka be ny tanàna eo na ilatsaka eo de efa fantatro hoe fakahalana fotsiny ny tranga eo atsy ahita de efa tsapako melo zany za nyina be da be tao anatina magoreo tam'ireny tolo reny anisan'ny kabary teo koa de la fantatra na eny tsara mihitsy hoe avy am'ireo pay toekarena avy am'ireo anareo fa hoe ity mpitondra rehefa mpanonga-panjakana de mbola tsapatsapa mbola tsy andeha araka zay tokony izy fa matsimbola de aleonao nakaina mihitsy aloha de aleoko misy raha kaina satria raha anao eo voalohany indrindra le olona raha lasa zany andrisika azy tonga eo izy oeto gadragadraina fahatany na tsy azo fambatsimbola faharoa ohatrany ana ratsy endrika fotsiny fa zao kosa rehefa lany ny filora valimanana dray milatsaka tsehitra mihitsy sika hiaraka amin'ny filora valimanana anangan'le firenena vanina ka le vanila zany ny asiko resaka de tany aloha ianao tamin'ny fotoanandrony de tany zany zao le izy mbola wawawa teny zany amin'io hoe za tonga tany mbola tsy ridina ny vanila ovina aloha zay ataotsika précis tsara tamin'ny vina moa ny 324 zao tsika asa tany amin'ny 5 taona lasa sa tany amin'ny 10 taona lasa 7 valobefolo tsika nao fifidianana 7 ataotsika hoe tany amin'ny 4 taona lasa mahery tany zany 5 taona latsaka ny zavanisy tam'zany eniko tam'zany de zao fa ahoana manontany mihitsy ahoana tany anao io tany raha zavatra tsara fa tao anatina district savavo tetika dolo izy anakoroa tao anatin'ny analanjorofo zay nandalovako kely fotsiny zany mo sambava voemara atala tao anatin'ny district tao anatin'ny faritrany ino ty analanjorofo fenao rivoreriny tsy nijanonako elaela fa reo hitako hitako teny ambanivohitra rysony raha vongy hitako de zao zavatra nisy tam'zany midina tampoka vao vita ny fifidianana député efa lano vao vita koa ny fifidianana be ny tanàna tonga de midina le vidina jorofo zany hoe jorofo sa vanila la jorofo dika zay zany natao azahoana fahefana fotsiny aloha ambabonany olona aloha any tanàna rehetra any zany de vo tafa de nidina
minondray aho satria resaka mankono hoe fitaova politika tam'izany de efa diniko hoe atao fitaova politika ity de nisy mpandrararay natonotro aza tononona ny anarany aza tsy tononona teniko any ora misy azy fa hoe mpandraray mpandrararay tafahoana taminao zany sendra nadaly tao de menomenina ny gonongonona mihitsy izy satria efa nazy vanila maromaro izy de mbola nisy vanila zay mbola nisy ambo be da be zany tao mbola tsy vondrana de mbola tsy fotoana fanondrana de mbola misy vanila be da be any am'le tatsaha zay mbola oakarina satria ny vanila manko aby de misy zao misy vanila maitso misy le vita fikarakarana le andrahoana sy ny karazany de le mbola nandro mbola taraiky voaterina idina tampoka ny idina tampoka ny vidina vanila zay tsy napoziny mihitsy 5 millions a ny vidina vanila tam'izany mbola tsy vita ny fifidianana député ny idina tampoka izy a efa voavita kely ny ana de vidina izy hoe 3 millions 500 de farany ny fara tamin'ny 1 millions 500 lefa mainy io a averyneto fa sao de tsy araky ny misy moa maraka misy tsy maraka ny vanila zany a raha maitso 5 kilô vanila maitso 1 kilô rehefa masaka de rehefa vita karakara karaha ohatra zany hoe 1 millions 500 io ny resahako le 1 millions 500 le telo etsy io ny farany de raha zaraina dimy zay de indinalina zany no vidiny maitso tam'izany de menomenina le mpandraraha ny antony be le tsy azo be tsy ameny le voaka le olona le vanila miady am'le misy manko izy reny amena vola miady am'le voaka izy am'le volany mena satria ividina lasa tsy maintsy hoe ampidina ny vidianany azy de nisy sahotaotaka be de niresaka tamina tompon'andraikitra hoany izy tompon'andraikitra ambony niresaka taminy hoe fa hoany ity de hoe avelo am'izao fa rehefa ny akaiky propagande amy 2023 akarindray vidibokatra io akarindray io a de zao lohanareo zany afaka aorinanyity ahoana tsara avereny tsara misy resaka 2023 nefa efa tam'izany a mpandrareo zao nataony misy ozy nampidinina zany le vokatra de menimeny izy hoe tsy azo an'le vokatra fa menimenina koa le tatsaka satria izy miatrika amy voakanika de menimenina izy de aveo a rehefa resaka tam'ire voaka reo izy de niatso namaolana tam'ire voaka reo izy de niatso le tompondraikitra ambony hoe amono antoka zany am'ty satria le olona efa nomena vola ividianany an'le vokatra tsy maintsy jereny zay fa tsy avela fotsiny am'izao satria enjana be ne zany hoe isaka ny kilô very be da be zany tamin'ny fotoana io a mbola 3 millions izy nifampireky zany hoe 2 millions zany ny very de niresaka le mpandraraha hoe tam'le tompon'araiky niresaka taminy zany hoe ahoana ny anaovana an'ity izy mihitsy vata tena mihitsy ny teny a de hoe tsy maninona fa manaovanao faty antoko aloha tya fa mena malalaka anareo hatramy 2023 fa ny izy akarina ndray zany hoe tsy voafe resaka fotsiny zany tsy fantatra aloha fa zay ny eniko a ary inoko fa marina satria na nizy nidina tany na ninona tsy voafe foana le vidina vanila le fa voamiala le tompona ndraiky de miverina am'tiny mpandraranaovana azy any satria nisy an'izay angamba satria zay eniko zay a tena tsapo hoe ary marina tokoa zany le fampiresahana iny a fa zay de 2023 ty zany zao akarina ndray io a mbala babon'ny olona anababona ny olona de izy aho tsika tatsa hoe olo le rehetra efa taona ianao a atao mamay aty fadimy taona farany zay vo hoe anao akarina kely de vita ndray de ampidinina olo le rehetra so de sanatry manao le rehetra le rehetra mba mieritrerety tsika mba rehefa vondre mandeha mba maka lesona fa tsy hoe rehefa vody de tambatambazy kely misy ohatra zay manko hoe tsy tadidiko izay nataiza fa misy olona ohatra no akoho de nivolosany le akoho nalany ny volony de rehefa avy eo de natsononray inambary de tambatambazy vary de lasa ty azy ihany le akoho de so de mboa sanatry izany tsika ty
volosan'ny olona dia avy eo tampatapazy indray efa tanjaka be minianina indray ka so malafatra eto hoe ohatra tsika mba maily tsara ihany fa direct politika malotony atao eto amin'ity fireneny ity tena za miteny hoe politika malotony ataondry zareo eto eny ary politika maloto misy eto ka io ny pirofoko fantrana isanandro iainan'io eny ary amaratsika andriamatao rafredy a zay tsy hivina ihany atsika mpanaraka miara-manonja MBS radio Mada fa tatsa izy tatsary avy any ambotra tribunal any amin'ny district ny manjakandrina any ary ny zavatra teneniny eto a tsy hoe any zavatra miseho sy ny iainany sy ny fahatsapany ny zava-misy any amin'ny any fa tena hoe makasika ny toerana maro mihitsy zany rehefa hoe Madagasikara district ray ny resahana fa saika mitovitovy amin'izany daholo no misy eto amin'ny fireneny eny ary rafredy omena minitra vitsy ianao entinao amtinana azy a sy anamafisanao zany a ny FDB indrindra amin'ity resaka hoe fisoratana anarana any anatin'ny liste mpifidy ity zay fitaovam-piadiana mahery vaika ahafahan'ny olona zany a manova ny tantarany eto amin'ny firenena zay fisoratana anarana amin'ny liste mifidy zay misotranao ola ny mpitondra kehitriny zany a de ny bebotiny azy ny basy io zao ny ampiasainy io zany ny azo fitaovam-piadiana ampiasainy ze marina fa tsika ihany manarama azy vola te-paositsika ihany no andraisan'ireo karama fa tsy vola avy any ampitondra akory de ny anazy zany io ny basy fa ny atsika kosa lisy mpifidianana zao ny basy mba ahafahatsika ny an'ireo ibodolo an'le fahefana ny ampiasana ze fahefana ze mampijaly vahoaka fa ny atsika kosa lisy mpifidianana hoany amin'ny tsaratsara kokoa hitarika amin'ny vahoaka hoany amin'ny fialana am'izao fahantrandro zao zay no ataotsika koa hoy izy ah hoe nymenanao ny fitaovam-piadiana de ny fisoratana anarana iadiana amin'ny fahantrana ialana am'izao gabraraka be zao nymenanao omenanao tsy afaka azo le fahefana anendra ny filoha-pirenena ianao raha tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana de anao zany hoe tia ohatrany kasa hoe be tsy fantatry hoe ina passeportnao ahafahanao manao an'izay zavatra zay ny fisoratanao anatin'ny lisy mpifidianana afaka manao an'io anao afaka mametraka zay tianao anao any amin'ny fokotany any amin'ny fokotany ny fisoratanao anarana rehefa misoratrao ny anaranao a de afaka mametraka zay olona tianao ianao hitondranao betsaka mamatsapo hoe leo politika zao le averiko efa nyteneniko nefa averiko tsy politika ny tokony aleo fa le mpanao politika maloto ny tokony aleo satria ninonino nataonao de misy politika foana hoentina ampandrosoana amin'ity fireneny ity ary tsy mbola nisy politika matianina zany na azo fahefana rehefa izy vo mianatra ka tsokony tsy oleo tsika fa misy toko politika eny be da be eto hoe fa izy reny zany a ohatra ny akamaroany raha tsy samylatsaka hofidiana dikan'izany a tsy de mbola nandray anjara firy teto ny tena mpanao politika matianina sao de mba izay no mahatonga atsika tsy androso efa tena ao anatina matianina tsara zao ny filora valimanana tsy hitako zay salasalatsika tsy hano anazy satria ny antony a efa raha tsika betsaka ny nahita zava-tranga ny tranga teo zany hoe amiral fanakaizy tsika grade ny diresahany eo ny tranga teo zany hoe tanora nakaizy tsika ny tranga teo zany keo ny hoe be da be zany fa ity zany a zay tena tokony tsapatsika tatsatsara mihitsy fa zany filova rahavalimanana zany ary tsy samiakatra teto akory raha tsy ohatra ka tsy mpanara-dimy filora valimanana satria ny antony tsisy zany tatsa zany afaka niakatra fa de ny aina manjery mpanjakany io ara niainonao mba anderaka mina ohatra tsisy nininona mihitsy ohatra ny tsy atao mada ohatra raha ny aina manjery mpanjakana ninona de ohatra ny fiainany olona any Paris any na nanany mivoaka malagasy tsy miresaka ny fantranao io mihitsy izy hoe mandeha ny ohatra zao olona zao nisitraka zao olona makatso makary monsieur président zany nieninao fa le voaka mikekeky jany tsisy tsy eno eny ary isoratsika andriamato rafredy zany nitondra an'izay fanazavahan'izay faneho-kevitra fandraisana anjara tato anatin'ny fandarana ambava omana ampo-meritreritra apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe ny mamy atelomy ny mangidy
aloavy dia isorana anao naharitra ny miara-manonja mps radio mada hatramin'ny farany samytain'andriamanitra veloma toko veloma tompoko